Awary. Enary, tompoko lasy, tompoko vavy, faly tafaraka amitsika atao anatin'ny fandaharana hangaredona indray amin'ity talata faharoa ny volana Desambra taona 2023 ity dia manolotra ny araba sy ny firaritso ho antsika rehetra izany no manasa antsika ampitiavana naraka ny fandaharana hatramin'ny farany indray izany. Ary fidramana indray be fanirazafi manatany sy ratolo janahary enika zarako to manatsoa izay efatra amby rahalahy no mikarakara sy mikirakira ny fandaharana tahaka ny mahazatra antsika dia atolotra ny araba sy ny firaritso an'ireo namana samihafa manaraka ny fandaharana isika olo-pirenena manerana ny nosy zay manao ny hevitra rehetra zany anarahana ity fandaharana ity novozana vaovao novozana famakafakana ihany koa dia ankafaliana no iarahana amitsika indray ety am-panomboana dia manolotra manokana ny fiarabana zany ho an'ny filo teo aloha marika ravalomanana izay makalaza ny tsingeritaona nahaterahany amin'ity androany ity efatra amby fipolo taona ity filoham-pirenena teo aloha ity ary amin'izao fotoana izao dia misy ny fotoana sy lanonana atao eny amin'ny toeram-ponenany eny faravohatra eny zany izay atrehan'ny hery politika samihafa indrindraindrindra ho an'ny maronisa amin'izy ireo dia ireo eo anivon'ny antoko tiako Madagasikara ahitana olo-mavidy samihafa ahitana mpanao politika isantsokajiny ihany koa dia manatrika eny ny mpanao gazety faniry razafy manatany avy eo hiazakazaka hidino ihany izy hitondra ny vaovao samihafa satria dia misy ny lahatemo zany zay andrasana amin'ity androany ity miainga avy eny faravohatra eny ankilan'izay ihany koa dia mandeha ny adihevitra samihafa amin'izao fotoana izao manoloana ny raharaha pirenena ndio aloha zany ny momba ny ataontsika hoe fianianana zay ho ataony andriamatoa Andry Rajoelina zany amin'ny sabotsy zao adihevitra be izy io maly raha nitondra famakafakana teto ny mpanao gazety ary fidy ramanandray be dia samy maro ny gaga maro ny talanjona momba ny hoe dia ahoana tokoa moa zany investiture zany ohatrany ahoana ny endrika isehony zany dia tahaka ny ahoana ny ovotoatiny zany inona no anamarika an'izany dia efa nisy ihany ampahany resantsika ny amin'ny atao hoe lasitra zany mahazatra amin'ny reo investiture na fianianana ataona filoham-pirenena amina firenena samihafa izay samy manana ny mampiavaka azy fa na eny tokoa ny tena n'ilay sport mandeha amin'ny radio any tsy dia hita loatra ny mitambajotra tserasera moa izy io fa amin'ny onjam-peo maromaro zany no hainona azy dia retokoa ny fisian'ilay hetsika lehibe artista maro be ary ny tombola sy ny fisarihana samihafa misy mihitsy azany hoe famaranana ny fotoana amin'ny alalan'ny afimanga zany manena moa tsika no miresaka an'izany zava-misy zany dia hojery-atsika tao anatin'ny fandaharana hangaredona amin'ity androany ity fa ankilan'izay dia manana olana be tsika eto Madagasikara zany amin'ny lafiny sosialy indrindraindrindra ny resaka atao hoe endrim-pitantanana mihitsy ny firenena izany manana olana lehibe tsika satria ny faneho-kevitra samihafa zany ny fomba hitantanana sy hitondrana ny firenena amin'izao fotoana izao dia mametraka ary mamaritra ny amin'ny hoe manipika sato zany dia ny aty am-panomboana ny eo anivon'ny fitondram-panjakana fa izy ireo dia tsy tompona andraikitra amin'ny zava-mitranga manahirana ny vahoaka amin'izao fotoana izao zavatra hafa mihitsy no andraikitra sahan'izy ireo ary ny olana zay mitranga dia tsy avy amin'izy ireo raha tsy resaka fa tsy ny fandriam-pahalemana ohatra fa dia misy ny fanamarihana samihafa izay atsapahanao ny amin'ny hoe manilika andraikitra indray manilika ny zava-mitranga any mety hoe fanakorontanana politika sy ny sisa ny eo anivon'ny fitondram-panjakana zany raha ohatra ka horesahana ny lafiny tsy fandriam-pahalemana ohatra ny sosialy dia tahaka izany ihany koa ny resaka sosialy moa sy ny fiainam-bahoaka dia matetika zany atao zay atototra azy io tsy horesahana satria dia avily any amina resaka hafa mihitsy ny adihevitra
kanefa ny mardrefy zay tena hoe azo jerena tsapaitanana ny tranga azo andrefesana zany ny fomba fitantanana ny firenena ny fahombiazana na tsy fitantanana firenena eratany dia tsy maintsy ny kalitao-piaina ny vahoaka entina zay ihany zay zany ny mardrefy fototra ijerenan'zay hoe manahoana le fitantanana mahomby ve mety ve mandeha araka amin'ny tokony ho izy ve izany fitantanana firenena zany de le kalitao an'ny fiainan'ny sarababem-bahoaka ny maro nisy am'le firenena no andrefesana azy zany de na ny politika na ny sosialy na ny toekarena na ny fifandraisana iraisam-pirenena na ny lafiny ataotsika hoe mety zavatra tsotsorin'ny olona fotsiny maheno hoe firongatry ny tanora manao asa ratsy firongatry ny endribe mpanendana sy ny fandrobana amin'ny dromaro samihafa fa ireny dia aretina enynivon'ny fiarahamonina izay miamahazo vana zany ary dia afahana mitaratra lafin-javatra maro samihafa ihany keo ny mamirapiratra sy ny manaitaitra ny manjelanjelatra zay ve ilay atao fombiazana amin'ny fitantanana firenena dia toy ny ahoana ny fanombohan'ny manda fahatelo ozy ny sasany faharoa iny ny hafa izay antsoroan'ny mpitondra am'izao fotoana izao zany ho resantsika so fakafakaitsika eo daholo izany rehetra izany ho amin'ny tian'io ity ety ampanomboana dia mirahary so manokana ho an'ny zokobe aryfidy rahamanandraibe satria ny antso natao zao fotoana foiny alohany nanomboan'izao fandarantsika zao zany no afantarana hoe todo tsy fahasalamana izy no ny antony samihafa zany dia manao an'izay atao hoe fitsabotena izay na izany na zany ny fampiresaka teo zahay ny everiny fa hevitra sy resaka tokony ho resahana ihany koa am'ty androany ty manoloana ny fivoarany raharaha pirenena izany de anterina izay firaritso izay misy namana be dehibe amin'ny faritra maro samihafa eto amin'ny firenena zay ataotsika mihitsy hoe miantso de miezaka mampita aminay ny amin'ny mba ampitao ao ny arabe ho anay aty amin'ny faritra tahakan'izao sy tahakan'izao dia misy mangataka mihitsy mba ataovy kokoa manokanao zahay aza dininareo misy filohana coopérative tafahoana tamin'ny tena nisy mpianatra eny akatso fikambanana mpianatra misy ray aman-dreny be zay ataotsika mihitsy hoe ivotoerana fianona angaredona ao aminy any amin'ny faritra tapany avaratry ny nosy iny dia mamory olona mihitsy ary izy de eo atsena ny toerana misy azy sady mivarotra tatatatany eo ny onjapeo de tsy onjapeo moa zany fa raisiny amin'ny internet zany amin'ny tambajotra tserasera ny angaredona de amplifieny amanao vata fanapariapeo zany dia miainy daholo zay mividy de lasa amboim-peonan'ny mpiady hevitra ara-politika eo aminy eo any mahajangany zany ray aman-dreny zany dia isorana manokana satria voaraina iny ny tamberina aty Antananarivo ny any atsimony nosy tsy adino ihany keo zany any eo atapy-tanàna Toliara ao misy ray aman-dreny zay atao hoe praitan-drazana mihitsy manovo ny fandaharana angaredona zany manovo ny vaovao samihafa sy ny famakafakana entina eto dia miantso de mampita vaovao momba ny raharaha-politika sy zay hevitra hitany fa tokony ho resahana ihany keo avy any Toliara any ao tapy-tanàna Toliara ao dia isorana tsy ho afaka vahana anao fariparitana fa be dehibe ny tahaka an'izany zany izay ampitain'ny namana samihafa ihany koa de saky adiniko ny ry namana ry andravanga aloha tsy pena fa ela no miteny mba resao misy lalana mitsofoka kely zay eo ambodivona raha tena maromaro any kokoa le ohatrany hoe miakatra ny manjaka ray sy ety amin'ny total ety zany de misy mpandrafitra maromaro zay miladahatra ao anatinatiny eo dia tena miainy ny fandaharatsika de isorana daholo moa zany arabaina manokana dia nkasitrahany ny mpamily fiarakaretsaka ery amin'ny asira ery de misy namana tena hoe tsy tapaka misy ny ry ambody fasiny ery eny arakaraky ny tenenako eto zany de mibe dehibe no miverina
misy ray aman-dreny mpitandrina zay miaino sy manaraka ny fandaharana hatrany hatrany de tsarona daholo ireny rehetrarehetra eny hijanona treo fa so isy teny zahay tsy voatonina de manahirana fa makasitraka atsika rehetra zany zay manaraka ny fandaharana misy vaovao samihafa zany tsy maintsy hoentitsika rehefa avy eo fa misantatra azy ihany moa ny teny eto dia iroso amin'ny fandraisana vahiny ihany ko tsika satria misy namana zany avy any ampitan-dranomasina nanatrika ny hetsiky ny teo anivony diaspora zany tamin'ny sabotsy teo dia mandalo eto Tanindrazana amin'izao fotoana izao nandefa solotena dia horaisitsika eto ihany ko satria everina fa tena manakambara sy tokony hoenona zany ireo anivony diaspora ihany ko manahoana ny vaovao tany dia inona moa no anjara biriky entina izy ireo zany ho an'ny Madagasikara manoloana ny zava-misy eto Tanindrazana amin'izao fotoana izao de maromaro tahaka izay lay tokony ho resantsika misy loha hevitra samihafa moa zany eo zay mbola voaboasana tondrana fa makafakana miarabanao zany ry Mahaleo Malasa sy Ratolo-Janary. Miaraba ny Zoky Nkaja, miaraba ny Fanira Zafimanantany sy Arifidy Ramanandraibe ary manantitra ny firarintsoa ny Zoky Arifidy Ramanandraibe amin'ity anio ity satria to tsy fahasalamana de mangatsiatsia zay moa ny fiteny mangatsiatsia de aza manambe amin'izay aretina izay rabantsika rehetra ihany koa izay tafiaraka aminay eto anatin'ny fandarana angaredona na neto Madagasikara na ny any ivelany izay mitondra ny anjara biriky ihany koa ao anatin' izay angaredona zay satria angaredo-kevitra nentina eto eo ihany koa ny fampitanana vaovao maro isan-karazany tolorana fakasitrahana ireo namana mpandrindra rehetra ny ara-teknika ambadiky ny sary sy ny feo na ny eto amin'ny IBC zany na ny any amin'ireo orinasa tserasera maro isan-karazany zay mandefa ny angaredona. Ny resaka moa teo Zoky Nkaja mahakasika ny fiainam-pirenena hoe misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony hoy izy eto na ny fiainam-piarahamonina na ny lafiny ara-toekarena na ny lafiny mahakasika ny resaka ny tsy fandriam-pahalemana fa ny mbola ivony resaka na tiana na tsy tiana de mahakasika ny resam-pifidianana tsy hoe vita le fifidianana de nijanona teo fa misy lesona tokony raisina ao anatin'ny reny na tiana na tsy tiana ary misy ny famakafakana sy ny fampahatongavan-tsaina ny vahoaka manoloana ny zavatra misy ny zavatra mitranga fa akoatran'izay de hitantaratra foana ny mahakasika ny resaka fanarahan-dalàna sy ny tsy fanarahan-dalàna. Anisan'ny nanaitra manokana alo ny fanambarana nataon'ny centre RUP Madagasikara na ny ivitoerana RUP izay nanao fanambarana mahakasika ny fahitany ny sotra-pifidianana eto Madagasikara izy ireo tena naramaso ny fifidianana natao teto amintsika ary nitondra fehi-kevitra ny amin'ny hoe nanaraka ny rariny sy ny hitsiny ve ny fampiarana ny lalàna teto Madagasikara na ny melo na ny nandritra na ny taorin'ny fifidianana. Maninona zany ny resahana satria anisan'ny faka hijoron'ny fampandrosoana rapitso sy rafakapitso iny zavanitranga teto amin'ny firenena iny tsy any amin'ny hoe nanahoana loatra na inona ny fiatraikan'izay fa indrindraindrindra ny hoe ny faka hifaharan'ny fampandrosoana de manomboka eo amin'ny fanarahan-dalàna ka anisan'ny toe-javatra azo ny tarafana an'izay fanarahan-dalàna izay iny zavanitranga iny. Ny fanambarana nataon'ny RUP moa de nilaza ity centre RUP ty de sehatrasa sekôlôjika miankina amin'ny finoana ao amin'ny ekara izy tya izay sahan'ny fikambanan'ny Jesoa na ny jesuita fa tsy de le zay loatra moa zany ny tena tikatongavana fa eo amin'ilay fomba fahitan'izy ireo ny zavatra nitanga sy ny zavatra nisy na ny melona ny nandritra na ny tao arin'ny fifidianana izay nanambarana fa very fanambola velona ny olo-pirenena tsotra ary nanjaka ny fisalasalana no ny toe-java-misy ara-politika teto amin'ny firenena vokatry ny fampiarana ny lalàna miendrika tsirariny. Maninona no miteny izy hoe miendrika tsirariny fa ny raha tsika nahita tao anatin'ny fandarana angaredona nampitana teto anatin'ny fandarana angaredona ny fifandrifina amin'ny fanapahan-kevitra izay raisin'ny mpitantana manoloana ny lalàna misy eto Madagasikara. Rehefa mijerena ny melon'ny fifidianana de ohatrany hoe misy fanavakavahana ny fampiaran-dalàna fa misy ny nomen-danja manokana misy ny nailika ary misy aza ny nampiarana ny tsirariny tao anatin'izay
raha tsy resakitsika mahakasika ny candidat Andropelona izay toditsy fahasalamana ary tsy hoe toditsy fahasalamana nonona iny fa noratraina ary nampiasa-kery milohan'ny fifidianana fa tsy nisy nyresaka moa mahakasika an'izany fa hoe mandeha io tsy maintsy mandeha io fifidianana io ary tsy azo ahemotra io akoatran'ny tsy fanarandrina hafa ka nahatonga ny CAMDG na ny central Madagasikara ny tenin'izay hoe nisy ny fisalasalana teo amin'ny olo-pirenena ary na teo amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena tamin'izany fotoana dia samy nametraka ny ahihany daholo mahakasika ny zavatra misy tamin'ny firenena fa eo koa ny zavatra nitanga nandritra ny fifidianana zay nilazan'izy ireo fa tsy tomombana ny fanomanana ny mpikarakara sy ny mpikirakira ny fifidianana tamin'ireo birao natrehan'izy ireo maso ary nisy ny fanaraha-maso zay nataony ka nahitany hoe misy lavaka goavana ao anatin'ity fifidianana ity ny fifidianana izay averimberina foana fa endrika tsotra sady mivantana amin'ny fampiarana ny demokrasia eo amin'ny firenena ka rehefa misy ny tsy fahatombanana ao anatin'ny resaka fanomanana an'izay fikarakarana ny fifidianana zay na teo amin'ny mpikarakara na teo amin'ny fitaovana na teo amin'ny fotoana dia mijery sika ohatrany tsy misy tsy mandeha araka ny tokony izy tokoa ange zany fa akoatrazay dia ny tsy fahafehezan'ny tompona ndraikitry ny birao-pifidianana sy ireo délégué ny candidat ny asany zany hoe tsy ampy zany ilay torolalana ilay fampiofanana ilay tantsoroka nentin'ny mpikarakara na ho an'ireo tompona ndraikitry ny birao-pifidianana zany na ho an'ny délégué ny candidat fa akoatran'izay eo ihany koa ny hoe ny fijabahany ireo mpiasam-bahoaka na ny mpiasam-panjakana nresahan'ny central rup moa ny hoe ny sefokotany mitsofotsofoka any amin'ny birao-pifidianana ka mampiasa tsindry maro isan-karazany amin'izay fifidianana izay hitantrareo zany ary nanao vantatitra mahakasika ny hoe misy zany ny fijabahana andraikitry nandritra an'izay fifidianana izay dia mijery sika amin'izao fotoana zao hoe inona no mety ho fetraka an'izany inona no mety ho akon'izany amin'ny fiainana andavanandro satria raha mitombana nataon'ny reto ifitoerana reto ihany tao arin'ny fifidianana dia hoe mivoaka hoy izy ireo ny didy tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina ny ariva ny fifidianana teto Antananarivo nefa misy ny lalana maro ny anaterana ny voka-pifidianana ny ainga tamin'ny birao zany dia zavatra hita ary mety natao anatin'ny fandarana angaretina moa mahakasika an'izany hoe ahoana ny mahakasika an'izany fanapahan-kevitra zany manara-dalàna ve zany ary mitondra makany amin'ny tanjona ho an'ny filaminana ve izy raha ohatra ka hoe natao ilay tsy fahafahana mivezivezy nefa misy ny fanapahan-kevitra amin'ny fandraika am'izay ara-pifidianana anisan'ny voalazany hoe fanaterana an'izany voka-pifidianana zany tany amin'ny birao fa eo ihany koa ny hoe be loatra ny tahotry ny mpitantana sy ny olona izay tsy te hikorotana zany hoe misy tahotra ihany zany voavoly tany ananany tany na ho an'ireo nandray anjara na ho any tsy nandray anjara fa misy tahotra ao ary misy aia manoloana ny fiainana andavanandro ary ny fahitan'izy ireo dia midika ho fankatoavana ny fizotry ny fifidianana ve ny filaminana sa vokatry ny tahotra na vokatry ny fahamatorana fanontaniana moa no napetraka izy ireo inona no dika n'ilay filaminana satria amin'ny teny rehetra ihany lamina ny zotra araka ny tokony ho izy ihany ny fifidianana dia inona no dika ambadika izay amin'ny interprétation amin'ny fizotran'iny fifidianana iny dia koa ny hoe tsy feno izy ireo le filazana hoe madio mangarahara nandraisan'ny rehetra anjara ary ny ekemy be sy ny maro ilay fifidianana isy anatrehana zany hoe tsy feno zany izay filazana zay misy apahany banga tao anatin'izay tendratsika efa ahoana moa ny resahana mahakasika an'izany satria ny asa izay ho tanterahan'izay olom-boafidy dia asam-bahoaka ary indrindraindrindra miankina amina iny zany no fitaratra voalohany amaritana no avin'ilay firenenany amin'ny hoe miara-mirona ao anatin'ny resaka ary miara-manaiky an'ilay teti-pampandrosoana entin'ny mpitantana ve ny vahoaka raha toka tsy nifidy raha toka naneo ny heviny tamin'ny fomba hafa fa misy ny teny nentin'izy ireo namarana ny fanambarana zay nataony ny hoe miaiky izy ireo fa raha tsy misy ny marina ny rariny ny hitsiny
mifanetana am'izany rehetra zany a de tsy isy ny filaminana. Fa mety filaminana mandalo fotsiny ihany zany io, mety eo tsika mieritreritra hoe efa mandramandra ny zavatra rehetra. Fa ny tena filaminana de ny ao anatin'izay hoe rehefa mipetraka ilay mariny sy rariny sy hitsiny de eo no azo antoka fa mirona mandeha makany amin'ny filaminana sika. Satria araka ny fanambarana izy ireo de zakan'ny olombelona na oviana na oviana na mbola zaza azy ny fanaovana ny tsirariny. Fa manana ny tahapatakarana ny zaza mahakasika an'izay fampiarana ny rariny zay. Rehefa ny tsirariny ny tonga eo aminy na ny zaza aza de mahatsapa fa hoe tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fiainana, na ny fiainany manokana io na ny fiainam-piarahamonina. De eo zany lay fahatsapana nentin'ny reto ivotoerana reto hoe misy aretina miafina ny ambadimbadika any tokony tsaboana na ifatara azy. De nisy ihany koa izy ireo ny tsy aradrariny tamin'ny fampiarana ny lalàna, hoe ny lalàna. Ary io rehefa mijery isika am'izao fotoana zao tsy hoe le tamin'iny fotoam-pifidianana iny ihany fa nahatra am'izao za mbola hitantsika hoe misy zavatra lalàna ohatry ny nafepenina any, lalàna tsy ampiarina any. Ary Arfidy Ramandram-piona mba nampatsiahan' zay teto omaly hoe raha ohatra ve nandray fitantanana ilay filoha teo aloha tamin'ny 7 volana janoary, oviana zany izy ny tokony handray fitantanana sa hoe ny teo tsy lany de ny eo asesika ihany. Zay moa le fomba fitenenana azy teto tamin'ny omaly. Fa maro hoy izy ireo ny centre rupiany zany hoe maro naratra anaty noho ny tsy fisian'ny rariny sy ny hitsiny, tsy de eo amin'ny fifidianana iny ihany fa amin'ny lafi-piainana maro. De eo isika le mijery hoe iza no ampiarana lalàna amin'ny fotoana manahoana. Fa nisy zavatra aga teto hoe efa miahiahy daholo zany rehetra hoe misy sokajin'olona natao ampiarana lalàna de misy sokajin'olona natao tsy ampiarana lalàna. Fomba roa izy ireo no mety isehon'izany fetran'ny faharetana zany. De ny ray voalohany teneniny hoe na ny fanatina ambony latabatra boribory mba mifanakalo hevitra ampahamarinana, tsindriko tsara hoe ampahamarinana sy foto-kevitra lehibe ingana de hoe fitiavana ny anasoa ny mpiray tanindrazana sy ny taranaka ho avy. Misy akony ngezabe ampahamarinana, fifanantonana ampahamarinana ary mitsinjo saady ny fanasoavana ny mpiray tanindrazana sy ny taranaka indrindraindrindra. Fa raha firenena tsy manana ho avy tsy mieritreritra ny ho avy zany fa miankin-doha amin'ny anio fotsiny ihany de azo antoka fa ho voarebirebin'ny fampironana ara-tsaina hoe vilivilona saim-bahoaka fa ity aloha no misy de iaino amin'io eo aloha. Fa aza mieritreritra an'izay rapitso sy raha afaka apitra raha mieritreritra an'izany asa sy fampananana asa zany. Fa manana olana nareo ara-pahasalamana de andaso fa hijerevantsika zay hevitra amana an'le olana anio aloha. Fa le fitohizan'le izy rapitso raha afaka apitso mbola tsy fantatra fa mbola paraingo. Manana olana nareo ara-tsakafo de tsy nijerena ny tetika sy ny paikady izay ety maman'le olana. Isan'ny nitenenany napatsiahiva an'Andriamatoa azo andrenana arivelo moa tao anatin'ny tambazotra sosialy tao hoe raha noana ny olona de tsy hoe omena trondro izy mahotsy atongo moa anisan'ny mitondra an'izay hevitra zay. Raha toka noana ny olona tsy omena trondro izy fa omena ranjono izy mba ahafahany manjono. Misy tahapatakarana tokony ho lavidavitra kokoa afaka sy apetraka ao an-tsain'ny vahoaka mba anana fandraisana ndraikitra eo amin'ny tenany. Fa tsy omena fotsiny ety aloha ny androany de resahana teto moa ny resaka jiro de misy mitenenareo tsy fitiavana tsy resaka tsy fitiavana fa fampanakarana ny olona de lavitra kokoa, hijery lavitra kokoa. Sao zavatra mahavita andro fa tsy mahavita taona akory no amonoan'izy ireo ny mety fieritreretany amin'ny mahatompona andraikitra azy amin'ny fampanjakana ny rariny ny marina ny hitsiny eo anivon'ny fiarahamonina ary ahafahana mijery lavidavitra kokoa hoe inona no saazan'ny vahoaka, ny vahoaka rehetra ary tsy tokony isany fanavahana ao anatin'izay fa ny vahoaka rehetra de mitovy daholo ary manana zo isitraka fampandrosoana. Satria izay no fidianan'ny olom-bo video hitondra zavatra mendrika kokoa, hitondra fivoarana, hitondra fampandrosoana ho an'izy tenany fa eo ihany koa ho an'ny fiarahamonina sy ho an'ny firenena.
de ny namarana azy moa de hoe na hitroatra ampiasa herisetra aza ireo vahoaka ireo anoerana ny tsirarina tahaka nefa nisy teo ny firenetsika sy ny tany ivelany toy ny arahantsika isan'andro any amin'ny tany maro ankehitriny de mety tsy hitondra vaolana raha ny fahitany ny centralite Madagasikara zany hoe misy zavatra zany eto efa aiasa ady ny amin'ny inona ny zavatra sanatrin'izany hitranga eto Madagasikara raha to ka tsy misy ny fifanantonana sy fifandaminana ampahamarinana ary tsara mariana sy tsindrina lay nampiasan'izy ireo ny teny hoe ampahamarinana tokony ampahamarinana mba tsy hamita tena ny mpitantana ary tsy hamitaka ihany koa ny vahoaka malagasy izay ivo ny fahefana eto Madagasikara raha ny rafitra misy eto amintsika amin'izao fotoana zao. Ya fanambarana netiny zandry si zany izy teo tapitra ve le fanambarana tapitra le fanambarana tapitra amin'izay votoata zany amin'ny ankapobeny amin'ny ankapobeny ie mezaka mijery le izy fa tsara aseho atsika foana fatsiny tahaka an'ireny ho an'ny namana mpanao gazety ao ambadika ao mba tadiavina le fanambarana de zahantsika avoaka eo misy teboka maromaro mantsy tena mikasika raha raso ena pirenena mihitsy ao anatin'le izy amin'ny lafiny anankiray rehefa mihainao le izy ianao zany de mametra-panotanena amin'ny hoe ohatrany efa manasa tanana ve ny olona mandinika ny raharaha ohatrany hoe efa tena mahita hoe tena ohatrany hoe efa hafanenina ve fa miaina ao anatina situation zany na ka efa tena makitraka sy mahavalalana le firenena toy ny hoe efa tena tsy ohatra mahatsapa tena tsy mahavita na inona ve raisiko zao le farany teo ohatrany hoe na hitrotra aza ny olona de verina fa mety tsy hitondra vaolana itsony zany manoloana n'le zava-misy efa tena hoe ao anatina rafitra ve na fitantanana zay tena hoe tsy afahana manao nininona itsony fa tsy maintsy hipetrahana eo amin'ny toerany be manaiky ve zany ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zay no tena tiako hijerentsika nylay fanambarana moa zany fa misy teboka maromaro zany nanamarika ny raha-pirenena zay tondratsika famakafakana amin'ity androany ity sa namana teknisianina ve misy sary namana gasikara feno soa teny fiadanana ve asika alefa ho an'ny omaly zany fa satria isany atao hoe vavao lehibe zany misy zavatra maromaro zany ho resantsika eo le izy ositsika omaly raha nanomboka hoe ity herinandro tya de herinandro zay hiavaka amin'ny lafa maro samihafa fa tiako resahana kely ilay lafiny mikasika ny asa fanaovan-gazety zao misy raharaha tahaka an'izao zany zanazavaina nisy mpanao gazety teto tahaka ny olondrehetra moa zany ihany moa zany zahay mpanao gazety olo-pirenena toy ny olo-pirenena rehetra manana fianakaviany zahay dia manana didy sy andraikitra ihany koa eny anivon'ny fiarahamonina de tahaka ny sara babem-bahoaka mividy vary mividy loaka mietsena de miaraka mitaitaina rehefa misy zavatra mampitaitaina miaraka miayay rehefa misy zavatra mampiayay zany hoe tahaka ny olombelona rehetra ihany misy mpanao gazety voaendaka mody ariva de maratra miatra aminay rehetra reny misy mpanao gazety voarahoana ny ampanantanterahana ny asany any hatrany amin'ny faritra samihafa miatra aminay rehetrarehetra zany misy mpanao gazety mahazo vava amina tompona andraikitra rehefa manao ny asany manangom-baovao hiarany trero na tsindry ny maro moa ny génération tatyarina ireo karazan'olona tapitapoam-pahefana samihafa omena andraikitra no misy mahavita manao tsinitsinina mihitsy ny mpanao gazety amin'ny fanaovana ny asany mety ho tsy fahalalany mety ho tsy fahatakarana mety ho zay le mahatapitapoam-pahefana azy reny eny anivon'ny birao-mpanjakana eny eny anivon'ny faritra eny anivon'ny distrika sy ny sisa mahasarotra nyty azy ty fa mety eo ihany keo ny manantanteraka baiko samihafa zany fa reny zany de tena miatra amin'ny rehetrarehetra ary zava-misy am'izao fotoana izao dia andomana latabatra mihitsy zany satria tsy azo ekeny zany tsy azo ekeny satria dia na inona ambara na inona lazaina aloha na de ho an'ny maro aza ohatra ny efa saritsara ny sisa le demokrasia iainany eto Madagasikara dia mbola maro ny olo-pirenena no miandry ny mpanao gazety avy amin'ny fironana samihafa zay anovozana ny vaovao zay le hoe droit de s'informer zany na droit d'informer ho an'ny mpanao gazety ny zo azo vaovao maro lafya ho an'ny olo-pirenena nisy mpanao gazety ohatra avy amin'ny tany moron-davatany namana zay raharaha mihitsy ny fanindrina azy sy ny sisa dia misy mpanao gazety zay ohatra hoe mpanao gazety ny viva ohatra nisy fotoana
iarany erisetra miantra aminay rehetrarehetra reny na amin'inona na amin'inona ny voa le orinasa isan'le mpanao gazety omaly naharitra adiny valo ny fianona ny mpanao gazety gazikara Fensoa zany teny fiadanana teny tamin'ny zoma teo tsika moa zany de nanaraka akaiky nytiraraha ty na ny tamin'ny zoma na ny omaly zany de vita ny fianona azy taorinan'izay dia nivoaka zany ny fanapahan-kevitra ny amin'ny hoe dia tafiditra ao anatin'ny antota taratasy dossier à transmettre zany hoe vita zany ny fianona azy dia ny antota taratasy zany de alefa eny anivon'ny fampanoavana zany hoe ny anivon'ny fitsarana zany de mbola tsy fantatra zany tsisy daty mivoaka io tsisy nenina ty moa zany sary raha tsika ty reo namanam-panao gazety hoan'ny omaly ty fa datramin'ny sabotsy dia efa be deabe ny mpanao gazety ny fanotratra tamin'ny Gasikara Fensoa ty zao père Prosper ty ny andahatsoratra ny lakron Madagasikara zay hitatsika teny de ny fandehany zany mikasika ny zandry Gasikara de hoe vita zany ilay fianona azy de tsy misy daty tsy misy ora tsy fantatra ny hoe ahoana ny toeny fa ilay dossier aloha de alefa ny anivon'ny fampanoavana zany de ny eny fampanoavana zany no mahitany amin'ny hoe mbola ilaina ve izy makeny de ahoana ny toeny raha ovina no makeny izy sy ny sisa mikasika le raha-pahatsahivina moa ny convocation ihany zany moa mbola azontsika iresahana n'lay hoe inona no nampiatsona azy de ilay loam-piampangana resaka eloka be vava mihitsy izany hoe fanaingana na famporisihana miaramila ikomy zany tena mavesatra zany ary ny ampiazakazaka ny mpanao gazety maro sana fa isan'izany tsika teto anivon'ny angaretina ireo fikambanana mpanao gazety samihafa zany sy zany fédération iraisan'ny mpanao gazety sy ny namana mpanao gazety hoe manerana nosy miombopo am raha rahataka an'izany miazakazaka nanotrina azy satria tena enjana zany hoe mpanao gazety tena voaroroy zany na hoe ayaina soupçonné ayaina hoe tena fanaingana na famporisihana olona miaramila ikomy zany de ny raharaha zany am'izao fotoana zao ty sary tamin'ny zoma ty tatsika teo ny namana samihafa de hoe lasa épée de Damoclès zany ilay raharaha eny fampanoavana satria eto zany ny mpanao gazety Gasikara Fensoa izay izy mampanao gazety azy fa io ihany keo ny orinasa Real TV dia manana raharaha eny amin'ny fitsarana na tiatsika zany na tsy tiatsika de zay ne zany le endrika isy olona izy am'izao fotoana zao de zay le manahirana satria tsy mitovy mihitsy ny filaminantsainy ny mpanao gazety tsy manana raharaha eny amin'ny fitsarana na samy mitebiteby tsy miayady daholy aza sy ny mpanao gazety na ny orinasa gazety voaroilotra eny amin'ny fitsarana de misy fetraikany zany na tiana na tsy tiana any amin'ny hoe firesahana sy fitrandrahana ny vaovao any amin'ny fampitana ny vaovao zany hoe rehefa jerena zany dia misy effet na ako na fiatraikany any amin'ny mpiainy sy ny mpijery zany ary hatrany amin'ny kalitao any vaovao sy ny famakafakana ihany koa de izay lafiny zay zany manahirana atsika androany raha notakina sy ny no iverina zany napetraka manoloana ny iverintsika fa hoe tokony ho fanajana zany fahalalahana amin'ny fikirakirana ny vaovao zany ny fenitra am'izany fikirakirana ny vaovao zany ny ampaham-baovao voaraitsika momba ilay antony satria io le hoe raha mifandraiky am'ilay fandarana ny arahana tamin'ny tabera randrimana tabera Christian zany dia osytsika hoe na misy aza ny fahadisoana mifandraiky am'ilay émission dia tsy tokony ho azo sarahany zany amin'ile code de la communication médiatisé fa le izy moa zany efa nentina any amin'ile lafiny izay tsisy idirany ny asa fanaovan-gazety satria de le nambaratsika teo hoe loam-piampangana mifamatotra amina eloka be vavy zany de eo zany ilay manahirina satria no resantsika tetiny amin'ny hoe aty Afrika ane de lasa zary fomba mampanao ny hoe mampangina mpanao gazety amin'ny alalana loam-piampangana izay tena mifamatotra amina raharaha manahirana ivelany ny asa fanaovan-gazety de napetraky tsika zany aya rehetrarehetra zany hoe tsika zany amina famakafakana sy fanadiadiana satria ny manahirana tsika zany momba ny mpanara-baovao ny mpiaino sy ny mpijery ny fandarana samihafa na ny vaovao samihafa tanterana zany orinasa gazety mampiasa ny mpanao gazety Gasikara Fensoa zany dia ilay ataotsika hoe épée de Damoclès ilay ohatrany hoe loza miantona eo atampon-do foana zany lasa miteraka an'izay tsy fito tsy mitombina araka ny tokony saina tsy milamitsaina
eo amin'ny fanatanterahana ny asa fanaovan-gazety orooro zany de zaraina amintsika etiny amin'ny hoe tsy moramoro zany tsy moramoro zany tena tsy moramoro zany fa ho anay mpanao gazety zay miezaka manao an'le asa ao anatin'ny fitandremana maro samihafa manoloana n'lay zavatsarotra iainan'le firenena am'izao fotoan'izao aza tena miorooro mafy mihitsy misy fotoana tena tsy matory amin'ny alina misy fotoana tena mivadibadika fotsiny mbola mifampiantso am' 120 alina am' ray maraina izahay izy ry faniry vazafy manatany ry arfidy raha manaragbe no ilay fitaitainana samihafa satria lasa misy an'izany ambiance zany zany a eto Madagasikara misy karazam-baovao tokony ho resahana mahitsy ary mila resahana mahitsy de rehefa miresaka azy ianao manao famakafakana dia teraka ny ihany amin'ny hoe sao de roitin'ny olona ohatran'izao sao de avadiky ny olona ohatran'izao de tsy misy le sérénité tsony zany de zay le ambaratsika hoe lozy zany amin'ny kalitaon'ny vaovao lozy zany amin'ny kalitaon'ny famakafakana ary lozy zany amin'ny zon'ny olom-pirenena azo vaovao araka ny tokony ho izy de resahantsika zany ilay zava-mitranga ary anararotany atona ankaherezana ny zandry gasikara feny so manokana amin'ny mampanao gazety azy ny tena moa isan'ny nitaridalana nyzany zany tamin'nyfotoanandro ny idirany tamin'ny asa fanaovan-gazety efa niarany asa ihany koa dia mahatsapa sy mahafantatra mihitsy ny amin'ny hoe mianatra amin'ny mpanao gazety ray manontolo zany rehetrarehetra zany ary eo le manahirana tena manahirana satria rehefa miaino ka mijery zany ny vaovao samihafa mivoaka avy amina pejy izay hitanao ny amin'ny hoe morona manoana ny fitondram-panjakana fa misy vaovao miendrika fanalambaraka mpanao politika any anivon'ny fanoerana voaka nyzany pejy zany misy vaovao diso sy tsy marina vaovao mivilana voizina am'zany rehefa misy mpanao gazety ao ambadiky zany de any amin'ny famakafakana samihafa any amina onjam-peo sy fahitalavitra samihafa any izay an'ny mpitondra de aenoanao ny amin'ny hoe de misy fanonona anarana ohatran'izao filazana tahaka an'izao izay ambarany maro ny amin'ny hoe de tena hoe manala baraky zany sy sisa mandeha any diso zany vaovao zany laingy zany vaovao zany fa tsy maheno ianao fa nisy fampetsona na tranga tahaka an'izany na de efa anaty atao hoe tena tratrambodiompy amin'ny filazana lainga samihafa azy be deabe ny pejy mizaran'zany izay fantatra mihitsy ny fironana any amin'ny fitondram-panjakana fa tsy misy na inona na inona re misy mihitsy aza nefa nametrahana fitorina ireny fampitamba vaovao sy fanapareamba vaovao samihafa reny misy fitorina maromaro napetraka ohatra momba ny serasera mata napetraky ny lehibe nantoko nisy filoham-panjakana teo aloha fa nametraka fitorina mikasika an'izany noho ny vaovao diso navokany fa tsy hitanao hoe misy toyany na misy fanadiadiana ve zany dia zay le ambaratsika hoe lasa manahirana ka satria ny tranga tahaka izao manjo ny gasikara fenoso namana-panao gazety sy ny real tv zao de misy fiatraikany amina kalitao amin'ny fandraisan'ny olona vaovao sy amin'ny olo-pirenena mandray vaovao de resantsika mahitsy mendrika atsika ve zany am'izao vanim-potoana zao zay ve ilay demokrasia izay ny adina foa manaina nanomboka tamin'ny taona raiky am'y 7 izay nialana tamin'ny hoe monopole ny RNM sy ny TVM irery ny fikirakirana ny vaovao samihafa fa hiditra amin'ny erne demokrasia tsika na arainy demokrasia ny filo Zafy Albera na aterahany onjam-peo sy ny fahitalavitra tsy miankina maro samihafa izay niverina fa aki zany eo am-pelantanana mirotsika makany amin'ny fahalalana dia misy rappel-à-l'ordre samihafa moa ataony eo anivon'ny ministera momba ny fikirakirana ny vaovao ministera serasera zany de ozytsika nefa rehefa mahita an'ireny rehetrarehetra reny hoe aza atao fitondrany tanile amty fikirakirana ny resaka information ty sy ny fahadisoana samihafa mety mitranga ao anatin'lay resaka fikirakirana ny vaovao fa mba tena mila asa eo ny amin'ny hoe tena manaramaso ny sehetra rehetra ary tena mitandro ny sehetra rehetra fa tsy hoe rehefa mipetaka na miteraka fahavoazana ho an'ny mpanohatra de jerijerena fotsiny na vaovao diso lainga azy fa raha vo ahiahina ho an'oltoina na ao anatin'le cadre le asa fanaovan-gazety azy izay tokony hoe tena tokony fahadisoana gazety na délai de presse ny sokajianan'izany dia mihitatra any amina zavatra hafa satria hoe avy ety amin'ny mety anotoina ny fitondram-panjakana tsika nefa mahitany amin'ny hoe ny position an'izany
orinasa misy mpanao gazety gazetikaara fenso zany de saika nanome foana ny aminy hoe de mandefa ny an'ny mpanohitra de mandefa ny an'ny mpitondra de misababaka eo am'ilay fanomezam-baovao sy ny tsisy kanefa misy an'izany zavatra mitranga ka na tiana na tsy tiana ho isika dia manoitoina foana zany ny atao hoe tena fanaovana ny asa fanaova-gazety araka ny tokony hoe izy zahay moa eto miezaka foana ary mipetraka mihitsy ny aminy hoe de tena miezaka tsika manaja ny etika sy ny deontolojia atao anatin'ny famakafakana zay entina saingy rehefa mahita ianao ny aminy hoe rehefa tiany olona sitominy io any am'izay tiany sitomana azy de mety anahirana foana de na tiana na tsy tiana olombelona ihany tena dia misy an'izay orooro zay de akilana zay ve ny tanjona ilay orooro andaniny aminy hoe asy io de mila atao firenena le banjinina de mila jerena dia tsy afaka atsika zany mandalo fotsiny manolona nyzany zava-misy zany rehefa tsy mahalalo tsika ny aminy hoe de ahoana ny fitsarana raha ny tokony ho izy rehefa tsy mitombona le fiampangana dia mandeha ny fitsarana de tokony mazava be ny aminy hoe afaka ianao rehefa mitombona le fiampangana dia oentina ny pirofo dia retony ny anjara sazy sahazanao raha tena mitombona le fiampangana zany fa ny zavatra mitranga zany rehefa hoe dossier transmettre ohatran'izao le izy de tsy anananao an'le didirenina sy ny sisa dia tebiteby en permanence zany no iainan'lay mpanao gazety dia tena azo tsara mihitsy lay toerana misy mpanao gazety gazetikaara fenso zany am'izao fotoan'izao dia zaraina amitsika zany rehetrarehetra zany fa maninona somary mijanona elakely tam'izay satria tena iraisana rehetrarehetra am'ty asa fanaovan-gazety ty am'ty fitondrana famakafakana fandraisana vahiny sy ny sisa sy ny sisy ty ny tebiteby sy ny ororo amitsika am'teny zao ary ao anatiny ataotsika hoe fifampiresahana fifanankalozam-baovao amin'ny sehatra iraisam-pirenena ianao de tsy afaka ny anafina am'zany zavatra any manoloana n'le zava-misy de efa nilaza ny eo anivony sehatra raisam-pirenena ny sampana fampahalalam-baovao isan-karazany ny fivondronan'ireo mpanao gazety zay mifandray amin'ny tena miresaka ny zava-misy eto Madagasikara ny amin'ny hoe tena tsy mahagaga izany zava-misy aina ny mpanao gazety malagasy zany satria miemitra ilay fahalalahana sy ny fahafahana manao hevitra araka ny tokony ho izy eto amin'ny firenena de zay rehetrarehetra zay zany no azotsika ambara ary tsy maintsy resahana ny amin'ny hoe zany ve nomendrika sahazan'le firenetsika ary karazana signature tahaka an'izany ve no anomboana n'le mandat izay anomboka zany amin'ny sabotsy zao raha ilay tetiandro napetraka anaovana n'lay fianianana satria raha mijeritsika zany ny zava-mitranga androany de hoe tena misy zavatra be deabe mihitsy manamarika ny fianomboanyty fitaom-piasana manaraka ty zany ho an'Andriamatoandro Rajoelina eo aloha ny fivangongon'ny raharaham-pitsarana mikasika ireo rehetra izay rehefa tazanina amin'ny maso mahitsy jerena amin'ny saina jerena amin'ny maso mahitsy sainina amin'ny saina tsy miangatra dia ireo rehetra izay nijorona asa mitondra kiana sy tsikera manodidina ny fitantanany raharaham-panjakana sy ny zava-misy eto amin'ny firenena dia ny rahantsika nalala sy ny rahantsika nahita ny amin'ny hoe fahasahiranana ateraka izany professeur Samy Grégoire tompon-daka era-tany amin'ny matematika malagasy katraka amin'ny fahaizana mpitariky any CSS Antananarivo napatoriana tany amin'ny mpanao fanadihadiana dia avy eo ny rahantsika nahalala ny amin'ny hoe am'ty androany ty ny raharaham-pitsarana mikasika an'izany ao anatin'izay fisiny raharaham-pitsarana zay ianao de tsy maintsy mangina aloha de tsy maintsy mitandrina aloha satria mbola manana raharaham-pitsarana nanatsikafina ny heverin'ny fa tsy mety amin'ny raharaha iny nivon'ny tondran'ny HCC ny raharaha-pifidianana sy ny raharaha samihafa zany sampana CSS n'Antananarivo zany zany filohan'ny sampana CSS fikambanan'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra zany de personne Rakotomanga syndicaliste isan'ny namerimberina ny amin'ny hoe aiza ilay karama mahavelona nampanantenainy nanao fitakina samihafa momba n'zany nanatsikafina n'ireo zavatra iverina fa tsy mety sy tsy araka ny tokony ho izy eto amin'ny firenena dia fantatritsika ihany ko fa dia ny akanidina tena ny mpanao politika moa tsy lazaina tsony folo andro nisy olombavambahoaka fetra landrambololona no notazomina tena de navoaka rehefa avy eo nosamborona ny sekretera general ty mitao anatiny reny vanim-potoana ny fifidianany reny
de misy raharaha samihafa zany miantona any ambadika de misy raharaha-pitsarana samihafa mandeha de tena izany no karazana signature zany izay isan'ny manamarika ihany koa an'zany heverina fa fotoana anomboana mandaa manaraka zany a hoan'ny mpitondra am'izao fotoana zao de zay rehetrarehetra zay no apitrakitsika eto ambony latabatra hoe lasa matetika zany no ahitanany amin'ny hoe lasa andrangarangana raharaha-pitsarana zany de lasa miteraky zany na tiana na tsy tiana fifeheza tena ho an'ireo olona voakasiky zany tahotra sororo an'ireo olona voakasiky zany na ahoana na ahoana na inona na inona tena hoe fiezaka hijoroana ao anatin'ny etika sy ny deontologie ny ao anatin'ny ara-dalàna amin'ny fanaovana ny asa taka itony a ilay oroorotsaina zany de apetraky ny zavatra mitranga taka izany ho an'ireo ny anatra matetika moa rehefa mifanakalo hevitra zahay samy mpanao gazety samy nanana ny fianarana nataony nanana ny manana ny background ananany de amin'ny hoe de tena misy fomba izay ampidirana tahotra sy ororo mihitsy any aparatoka fanao zany tany amin'ny vanim-potoanany ady mangatsika tany zareo avy any amin'ny reo lay sampampitsikilovana sovietika isan'ny nahay an'zany tatearina moa adevitra be izy io teo anivon'ny CIA sy ny sisa hoanitrareo amerikanina ihany koa ilay atao hoe fomba andemetsaina ny everina fa fahavalo de isan'ny fikana ampiasainy zany lasa fandemetsaina ary mareo dotable ihany koa ny fandemetsaina am'ireny sehatra samy hafa reny hoe zay verina fa ho adversaire dia ezahana amafisina ny fandemenany sainy mba tsy hafahany mihoatra izay veriny fa fefy tokony ioarana de afahana amy fe azy reny moramora zany satria zany ve lasa misy politika tahaka an'izany to amin'ny firenena mity resaka raharaha-pitsarana manahirany ity am'izao fotoana zao a dia hoetsika ny famakafakana samihafa zany manodidina an'izany satria aya daholo zany dia zaraitsika aya zany de zaraitsika za eto amin'ny angaretona moa dia miezaka foana mijanona ao anatin'le hoe etika deontologie de miezaka foana milolohan'le tombontsoembonana fa na izany aza de tsy manahaka anan'zay atao hoe tena mafy ny ary tena miasarotra isan'andro zay de averiko foana ny tena lasa miasarotra ny manao akaitsina am'ty asa fanaovan-gazety ty satria mafe azy nitondranao famakafakana dia lasa mampana zany ary lasa ohatrany hoe vesatra andavataona eo antsoroka kanefa moa manoloana ny raharaha sy ny zava-mitranga eto amin'ny firenena dia tsy azo ataony hoe hitaraitana miepaka na iraviravy-tanana am'izay verina fa rariny intsiny ara-dalàna fa indrindraindrindra ny fahamarinana tokony ho apetraka tsy ho adinoina eto amin'ny firenena satria tena fotom-pisainana na filozofia hifampitaizana mihitsy zany na tiatsika na tsy tiatsika ho an'ny taranaka efa eto ny namana fanira zafy manatany misy loha hevitra maromaro zay efa nomaniko moa zany nomaninay teto amin'ny fandarana angaredona tokony horesantsika amin'ity androany ity satria dia maro ny vaovaona izany na tsy zany fa mandeha ihany ny fotoana zoky fanira zafy manatany arabanao tonga soeto amin'ny studio eny ary miaraba ny enikaja rahakoto manatsoa siratolo-janahary de ny namana ao ambadika rehetra ao a de miaraba ihany ko zany amin'ny zokybe arifidy zay tsy salama am'izao fotoana izao a ianareo manaraka ny fandarina eto aterina sy any ampitan-dranomasina dia toloranay ny arabafeno am'ty maraina ity moa zany androany a dia talata faharoa amby folo volana desambra telo amby roapolo sy roa arivo enikaja rahakoto manatsoa ny raha hoan'ny tantara moa zany de mitsingery-taona na aterahana andriamatoa marika ravalomanana ny androany ny roa ambin'ny folo desambra sivy amby efapolo sivinjato sy arivo izy niteraka dikan'izay efatra amby fitopolo taona tam'ty androany ity zany am'ty androany ity marimarina kokoa andriamatoa marika ravalomanana filo nasionaly ny antokotiko madagasikara filoam-pirenena teo aloha ary anisany mpitarika eo anivon'ny RMDM ihany ko zany raha ny andraikitra maro samihafa zay sahanina
ao anatin'ny fankalazana zay ho an'ny any afaravoatra eny nikazarakoto manatsoa amin'ny fizaram-baovao aloha zany dia misy ny fankalazana izany ary fanomboana tamin'ny alala fitopo vavahana raha niala teny an-toerana ny tenanay tamin'ny maraina io zany ao anatin'ny fanomboana ny fitopo vavahana dia tsy maintsy niazakazaka moa zany hoe ty amin'ny studio mba hanao tanteraka ny fandarana amin'ity androany itya andrasana ny lahatena Andriamatoa Marc Ravalomanana indrindrandrindra manoloana amin'ny fiainan'ny firenena ny mpitandrina Andriamasinoro Fidy Malala sy Ramamonjy Philibert no mitandrina mitarika ny fitopo vavahana eny an-toerana zany ary maro be ireo mpanao politika zany indrindrandrindra ireo niara-niasa tamin'Andriamatoa Marc Ravalomanana no hita eny an-toerana ireo minisitra teo aloha ireo solombavambaoka na ny ankehitriny na ireo teo aloha zany sy ireo nanandraikitra tamin'ny resaka commune zany araka ny hitantsika tamin'ny sary teo dia rehefa ohatr'izao moa zany nikaja Rakoto Manatsoa ny raha tolorana amin'izay hoe cadeau fa tsy alovana izay fa ho antsika atao amin'ny angaredina kosa dia Andriamatoa Marc Ravalomanana moa zany dia nisy ny boky ady amin'ny fahantrana olona maresan'ny fahantrana ty le izy rasy alohanao aza mbola mikropaka ianao nikaja Rakoto Manatsoa sy ratany tandrina Andriamasinoro Fidy Malala dia ity zany boky ny soniavy Filoha Marc Ravalomanana ho an'ny nikaja Rakoto Manatsoa zay zany le fahatsiarovana zany dia ity indray zany ho an'ny Sira Tolojanahary ty zany avy any Filoha Marc Ravalomanana dia 12 Desambra 2020 sy 2020 za moa tany anaty fiarakodia nare ty sia tany anaty fiarakodia nare ary niezaka ny fandray fa tsy nahazo ny zoky Arifidy fa ny zoky be Arifidy ao ny bokiny zany ny soniavy Filoha Marc Ravalomanana ho antsika atao amin'ny angaretony makasitraka ny président Ravalomanana makasitraka ray aman-dreny ala velona dia ho salama tsara ao anatin'izay atao hoe fandrosoany ny taona zay midika ho fahamatorana ihany koa maro samihafa zao atao hoe tsy maintsy andraikitra sy adidy mbola atrehany eto amin'ny firenena zao fa dia voaray soma tsara zany ity boky ity izy ty moa zany izy ny tompony anniversaire fa tsika makasitraka io moa zany manamarika mihitsy ny zavatra tahaka an'izao fa dia marary an'ny Andriamatoa Filoha Marc Ravalomanana oela velona ary traranitra satria izy vavolombelon'ny tantarany Madagasikara ary zava-dehibe le hoe petraka ho tantara ny soratra dia mitoetra ny teny mandalo dia makasitraka indrindra dia tonga amin'le teny teo moa hoe ny tompony tsingeritaona indray no manolotra ny fanomezana dia sotra tompoko tonga ny fanomezana ary makasitraka ny faniry Razafimanantany tsy nitelikafatra fanapitana izy aka apabe masy teto ia ny ao anatin'ny boky iny moa zany satria izy iny nde ataontsika hoe teo amin'ny efabolany ateo zay no nivoaka enikajy Rakoto Manatsoa sy Sira Tolojanahary dia ny tantaram-piainana Andriamatoa Marc Ravalomanana nanomboka izy teraka zany izy moa le fahavalo zay natonga azy Ravalomanana avany ambanivohitra ny tantaram-piainany tany amin'ny toerana nisy azy mbola nakavilla mbola nitery omby mbola nanao amin'ny fambolena maro samihafa zay vao mianatra amina kilometatra maro tantara taty amin'ny fotoana zay ny adiva ny ray aman-dreny taminady ara-piainana ao anatin'izany boky zany avokoa izy efa nanomboka lehibe sy nanomboka nitady dia teny manjaka ray teny ny toerana zay nanomboka ny tadiavana sy ny livrena ronono nanomboka nanao yaourta dia mipetraka teny Belera teny dia avy eo tonga tamina ndraikitra ngezabe dia nanangana ny tiko teny Andrano Manelatra tery sambaina manjaka andrina tonga amina sehatra maro samihafa moa zany hatramin'ny hoe ny andraikitra taty aoriana mahafilohan'ny Repoblika sy ny toerana misy azy zay mitatana ny antoko zany eo anatin'iny dia nahazo tombony manokana isika eto amin'ny angaretona zany nikaja sy Sira Tolojanahary satria dia ny Filoha no nameany izy ity zany tao anatin'ny tsingeritaona nahaterahano nisy an'izay dia tena raisitsika ho fifaliana sy voninahitra lehibe mihitsy zany rehetrarehetra any fa isika koa manana adidy ny hitondra mandrakariva amin'izay hoe tena mba hahazo heritanjaka sy fahasalamana izay ny ray aman-dreny eo anatrehan'ny ady
sy ny tolona zay atrehana ho an'ity firenena ity enikajy Rakotomanatsoa zay ny amin'iny fa am'ty androany ity a de miandry didy isika momba ny secrétaire général ny antokotiky Madagasikara Rinarandre Masinoro satria moa zany tokony tamin'ny hery mivoaka le didy rehefa nysamborona vao maraimbe mihitsy zay manko ny fomba firesaka azy le voananomboka misy le tolona tamin'ny tamin'ny faharoan'ny voalohan'ny oktobra de Rinarandre Masinoro voasambotra tery faritra kaiky ny tunnel Mbohijato voandohana Analakely teny dia nisy ny fitazomana azy 10 andro mahery de taty aorina moa zany niakatra ny raharapitsarana dia andrasana androany zany ivoaka ny didipitsarana momba ny Rinarandre Masinoro zany secrétaire général ny antokotiky Madagasikara ny solombamoaka fetra Ralamozafimbololona ihany koa rehefa nosamborona teny Mahamasina nitazomina andro vitsivitsy teny fiadanana teny amin'ny sampana zay mpanao fanadihadiana momba ny elokabe vava dia mandeha androany koa zany ny raharahapitsarana momba azy enikajy Rakotomanatsoa de efa any moa izy maraina teo andrasatsika ny raharahapitsarana zany mikasika ny député fetra Ralamozafimbololona inona nivoaka ao misy mpisolo vava maromaro zay misolo vava azy miaro azy solom-bavamboaka zay voafidy tetsamboroboro tamin'ny fahadimy Andriamatoa fetra Ralamozafimbololona lehibe ny vondrona parlementaire ny antokotiky Madagasikara izy dia eo ampiandrasana zany ny valo amin'ny fitsarany Rinarandre Masinoro sy ny fitsarany fetra Ralamozafimbololona solom-bavamboaka ny antokotiky Madagasikara fa amitsika miteny zao ihany koa mbola fitsarana nosy any dia mandeha ny raharaha fitsarana any Samy Grégoire professeur zay ampitarika ny CSS ary Barson Rakotomanga zay ampitarika ny ny SVS syndicaliste izy randrana syndical ihany koa mpikambana anivony reo tontolo syndical randrambao ny syndical eto Madagasikara maromaro zany le raharahapitsarana akoatry ny fanteniny Enikajy Rakotomanatsoa teo momba ny namana Gasikara fensoa zay akahiresina mandrakariva satria tsy mora miatrika an'le asa ary amina vanim-potoana sarotra ohatran'izao ihany koa dia mandeha daholo zany le fiasando samihafa akahirezatsika ny Gasikara fensoa sy ny vady amanjanany ny fianakaviany indrindra ny orinasa antserasera Real TV sy ny radio zany satria ireo moa zany anankiray zany onjam-peo sady fahita lavitra zany de akahirezintsika ihany koa Christian Tabera satria Christian Tabera ihany koa dia niara voapaingotra tamin'ny raharaha izy Gasikara zany dia eo ampiandrasana ihany koa satria eny vony fitsarana zany am'izao fotoana zao Enikajy Rakotomanatsoa ny raharaha mikasika an'izy mirahalahy tsy fantatra hoe rovina no anainga ny fanadihadiana momba izany eonivony tony papan'olalana tsy fantatsika zany raha pitso sa raha afaka pitso sa afaka ray volana sa tsy haitsika fa miverina miteny Gasikara teo hoe lasa ohatrany hoe misy empiana damoklesy any ambadimbadika any zany ka raha disodiso misilifatra ny vava raha disodiso fihetsika ny tanana sy ny tongotra zany de efa misy zavatra miandry any ambadimbadika any tsy fantatsika fa atsika moa miresaka an'izany mamy lafin-javatra hoe tataky ny efa nisy tsangy ohatran'izany foana ny verimberina teo amin'ny fiainan'ny firenena fa tsika raha miresaka an'izany de ozytsika hoe ny mba hahitana ny rariny sy ny marina sy ny hitsiny amin'ity Madagasikara ity ho andreo rehetra zay maneho hevitra zany fa tsy lasa ohatrany hoe toerana anjakaniny zay hoe fanampenam-bava toy ny any Corée avaratra sy atsimo zay toy ny any Birmanie toy ny any Thaïlande na Taïwan Madagasikara fa mba tena ivelatra mba hisokatra kosa Madagasikara efa mba nisy demokrasia azo tany am'raiky amin'ny 790 tamin'ny 7 satria zany ny tolona nataon'izao fitondram-panjakana zany tamin'ny taona 7 hoe tena tsisy demokrasia eto Madagasikara ary fanampenam-bava didijadona misy eto tsy afaka maneho hevitra amin'ny vahoaka ary ampiororona amin'ny lafin-javatra maro samihafa dia naetsika ny vahoaka nikitiana ny ampon'le vahoaka malagasy tamin'ny taona 7 dia nisy an'izay hoe fihetseam-bahoaka zay ary tonga hatramina fanonganam-panjakana de verina amin'ny fanontaniana zany ho an'ny rehetra ny aminy hoe efa tena tanteraka ve lay ady sy tolona natao tamin'ny 7 zay natao le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao zany hoe tena misy demokrasia tena araky ny tokony izy takiny ny felitra iraisam-pirenena ve eto Madagasikara tena misy eo amin'ny tena fahalalahany ve ny eto Madagasikara ka tsy amin'ny fahalalahana maneho hevitra ihany fa amin'ny fahalalahana manao fihetsiketsehana amin'ny fahalalahana mahazo vaovao ary amin'ny fahalalahana amin'ny teny
sy manambara ny zava-misy marina satria zay ny atao hoe endriky ny demokrasia dia malalaka ny rehetra tsy amin'ny fahalalana sika maneho hevitra fotsiny ihany fa na any amin'ny sehatra zay afahana maneho hevitra na amin'ny tambajotra sosialy io na amin'ny alalany onjam-peo samihafa io na andalam-be io de veritsika fa izany de tokony voajary ny lalapan'irena malagasy dia miresaka amin'izany fahalalana izany ny 1 sy 120 ao anivon'izay lalapan'irena malagasy zay ka mametraka an'izany fanontaniana zay tsika satria nisy raha latsaka tamin'ny 7 nisy raha latsaka zay ny taomana vahoaka zay ny antsona vahoaka ny tety Anatananarivo sy manodidina ary nisy anko fanetsehana ny tany amin'ny faritra maro samihafa ary betsaka ny tany amin'ny faritra ny fahampitehan-javatra sy fahaverezana fitaovana tamin'izay fihetsiketsehana izay indrindra ny amin'izay hoe fandatsahan-dra sy aina na fo izay noho izay hoe tolona lazaina fa ady amin'ny demokrasia sy ny jadona 7 raha izay no nitondrany ilay mpitolona azy tamin'izany fotoanandro zany ataontsika ao anaty farangososony zany adevitra izany ka manontany isika lay demokrasia efa azo tamin'ny 1 zay efa nitondrantsika fanazava-kevitra omaly ny tantan'Andriamatoa Zafy Albera ny firenena ary tena nampiarany zany na andalam-be na teo anivon'ny anteny meram-pirenena efa azo le demokrasia efa nampiasaina le demokrasia efa aky ary nitondrany fahoriana mihitsy azy satria ny afara tamin'ny empêchement an'Andriamatoa Zafy Albera lay demokrasia ny takiny tena mikanja ny 13 May fa tsy nampaninina azy zay satria zay tokoa ny endriky ny demokrasia zay ny takiny mahazaka ny feoan'ireo olom-boafidy ary lapany demokrasia ny anteny meram-pirenena ka raha ohatra ka ny nanongana anazy ny ekeny demokrasia sy fampanajana ny lalàna dia nanakizany Andriamatoa Zafy Albera taty amin'ny taona 7 manontanytsika de atao hoe very zany ve le demokrasia na hoe tsy voaja ve zany fa raha toka nisy ny fihetsehana iny ary tonga hatramin'ny fametrahana kianjany demokrasia mihitsy aza de veritsika zany fa le mpitondra am'izao fotoana zao no tokony nakalesona ary tena mpampiatra sy rainy zany demokrasia zany tokony ho relève tokony ho mpandimby an'Andriamatoa Zafy Albera mihitsy aza ary tytsika manamarika fa ao amin'ny kianjana Ambohijatovo io zay navadika parika jardin botanika am'izao fotoana zao dia misy telona n'Andriamatoa Zafy Albera ao fa voaja ve raha ohatra ka misy tsangam-batin'Andriamatoa Zafy Albera ao rainy demokrasia voaja ve le demokrasia misy ve le kianjany demokrasia ary mampiatra izany ve ny vahoaka malagasy sy ny mpanao politika am'izao fotoana zao de rehefa tena mijery isika iankianjara-kotomanatsoa demokrasia européenne sa demokrasia afrikana no ampiaritsika sa demokrasia an'ireo pays arabo ampiasaitsika am'izao fotoana zao samy hafa zany zavatra tiatsika teneny zany fa anjarany rehetra mandinika sy mieritreritra ao anatin'ny tezy sy ny antiteze rehefa miresaka tsika hoe mandeha am'izany marina ve ty Madagasikara ty ary zany ny antony nanasiva n'Andriamatoa Deratsirako anatin'le hoe repoblika demokratika Madagasikara zay ny antony natoka fitondrana amin'ny fandimby-teloana ametraka tsara ny am'le hoe tolom-piavotana satria nisy zavatra navotana tao ka na mbola tsy zarizary an'le izy azo le fahafahana sy fahamarinana taty amin'ny repoblika fahatelo am'izao fotoana zao tsika manontany soloana fitiavana moa zany le izy enkianjara-kotomanatsoa fahafahana fitiavana fandrosoana de manontany tsika tena voaja tsakany sy andavany hoe zany rehetrarehetra zany gaga sy talanja manko tsika inkaja rehefa mahita ny zava-misy am'izao fotoana zao miantra amin'ny namana mpanao gazety miantra ny namana mpanao politika amina solombavambahoaka perinasa filohana vondrona parlementaire amin'ny maha-sekretera jeneraly ny antokotiky Madagasikara zay efa naverina sary hoe inona tamin'iny fihetsika nataondrina Randriamasinoro iny no eloka sy foatana mahafaty izy mipetraka tao am'le sezavato zay tsy nikasika ary tsy nanitsaka akory nikanjany 13 May tsy nampiasa hery tamin'ny mpitandro ny filaminana ary tsy nandrangitra mpitandro ny filaminana inona no
manelingelina mety hoe fanotohinana ny fianana anatin'ny firenena ny filaminam-bahoaka ny am'izay mety ho faneho-kevitra nataon'ny syndicat ho amin'ny mpampianatra mpikaroka sy teo anivon'ny randram-bao apetratsika daholo zany satria ndraindray tsika rehefa mandika zany lafinjavatra rehetra izany ary miaina ny zava-misy am'izao fotoana izao zay eny amin'ny fitsarana zany no maso mpanara-baovao ho malina andeha teny amin'ny fitsarana ny antota taratasy ny Christian Tabera sy gasikara Fetso androany ny andrasana ny didy momba n'Andriamatoa Rina Randriamasinoro sekretera jeneralny antokotiko Madagasikara ary miakatra fitsarany eny am'izao fotoana izao nisy olo-mamboaka fetra rahalamozafombololona tamin'ny raharazanany enjehana azy ary eny ihany koa reo syndicaliste roa de hoy tsika hoe tena mandringa ary tsy voaray arak'izay nidivana azy zay lafo ny demokrasia amin'ny alala ny fahafahana izay ary amin'ny alala ny fampiasana ny zo samy hafa na zo ara-tsindikaly io na zo politika io na zo sivily io zay tokony hositrandreo rehetra zay mampiasa izany de mametraka fanotanitsika voaja ve sa tsy voaja zany anjara ny fitondram-panjakana mamaly an'izany inikajy rakotomanatso fa tsika de afaka mijery fotsiny amin'ny maso tsy miangana ny aminy hoe tsy arak'izay zavatra nitolomana no misy eto Madagasikara raha izao endriny vao manomboka izao ny am'ty mandat faharoa an'Andriamatoa ihany Rajoelina ity tena manamarika an'izay mandat zay mihitsy zay fanomboan'ny mandat zay ro tevoka samihafa no resantsika teo na tsy niresaka tsika fanirajafo manatany tsika efatra mirahalany resaka ny lon'ny fandaharana zany nidirina teto dia tena atao hoe tena mifamatotra mihitsy ary tafiditra ao anatin'ny lainy everitsika fa tena zava-dehibe mila resana am'izao fotoana izao izay sujet anankiray izay zany fa nisy tranga anankiray ty rehefa nampanantenainay antsika zany fa ho resahatsika atao anatin'ny fandaharana angaredona hatramin'ny androany maray no maly arivo zay telo mirahalahy efatra mirahalahy miresaka de milaza mihitsy hoe tena mila fitandremana be le sujet fa nyresantsika iny hoe hitondrantsika famakafakana zany atao anatin'ny fandaharana angaredona zany dia ny mikasika ny Madagasikara sy ny fifandroritana ara-tombotsoa ataon'ny vahiny eto amitsika zany ary ny fiatraikan'izay amin'ny ataotsika hoe fitantanana ny firenena ny raharaha mantsy rehefa miresaka tsika hoe ny vahiny eto Madagasikara na vahiny Europiana io na ninninio zany fa matetika moa zany no ny fifamatorana ara-tantara sy ny zava-misy dia ny frantsay ny voatonina matetika manahirana miresaka ny sujet tahaka an'izao dia ilay mety ho tsy fahazaon'ny olona ny zavatra ambaraka misy asa hitarika any amin'ny hoe fankahalana vahiny na sanatriny zany fitarihana ao amin'ny atao hoe xénophobie sy ny sisa fa dia zay ny fampiresana hoe tena sarotra le sujet fa tsy maintsy resantsika kosa nefa satria tena mifamatotra amin'ny ain-dehibe an'ilay tanindrazana ilay taninjanaka zany ty sujet zay ho resantsika ity de mikasika indrindra n'izay atao hoe Madagasikara sy ireo tombotsoa fandroritana eto amin'ny firenena zay ka ametrahantsika fanotaninany amin'ny hoe atraizany fiatraikan'izany amin'ny fanapahan-kevitra raisany fa indrindraindrindra de hoe ny fanatotoloana izay mamatotra ny Madagasikara eo anivon'ny concert des nations ve am'izao fotoana zao de izay mety ho ankilan'izay everiny firenena ray na roa na telo na vondrona firenena maromaro hoe tombondahany manokana evera no tombo famaharana any Madagasikara andaniny zay any ko zany zany rehetrarehetra zany ve rehefa mifamaofao rehefa misafotofoto rehefa mivezivezy rehefa mifandray amin'ny hoe pouvoir économique sy ny pouvoir politique eto amin'ny firenena dia ahafahana tena ahitana taratra sorodalana na politika mpanjakana politika ara-toekarena politika ara-sosialy politika ara-piarina manome lanja an'le vahoaka malagasy maro anisy zay zany le enjeu ao anatin'lay raharaha tahaka an'izao satria enimpolo taona 5 taona niverena ny fahaleovatena dia raha ny lojika ny atsara le fahari-piainana ilay fitantanana firenena ny anatanjaka le firenena vao tamin'ny marainy zay mivady ande hiasa dia eny andalana eny mahita fiara 4L de tonga zany ny Renault 4e génération tam'zany de tsarona ny amin'ny hoe zany Citroën zany efa teto namboarina ny 3 chevaux 2 chevaux efa namboarina teto tam'zany tany amin'ny première république tsarona zany amin'ny fandalina-pahalalana sy ny fianarana samihafa zay natao
zany Renault 100 zany efa nisy usine de montage zany teto tam'zany fotoana zany de anao zany mahita am'izao fotoana zao rehefa mahita aiza ho aiza moa ny firenena vahiny sy ireny orinasa ireny ary fandrosoana de raha nahoana ilay teny Madagasikara sy le firenentsika de mametraka fanontaniana maro samihafa tsika zany manoloana nylay raha hoe tena misy zavatra tokony ho resahana tokoa eto de mipoitra ny adevitra rehefa tena niverina eo ambony latabatra ary nanamarika ny fifidianana izay noterena ny tanterahana farany teo ary irsoana amin'ny atao eo fanaovana fiananana amin'ny tsabotsy zao fiananana raha na fety aman-danonana samihafa hatrany amina feu d'artifice ny tombola mo raha le spoteniko tamin'ny radio anankiray androany maraina dia verina eo ambony latabatra le adevitra momba ny code de la nationalité ny voalazany lalàna sy ny sisa ny mara-dalàna ny candidat samihafa ny faninana tao sy ny sisa ary ny hodidiny zany de rehefa mandeha ilay zotra-pifidianana hita ny fiatsika reo anivon'ny fianakaviam-be raisam-pirenena samihafa ny fiatsika reo firenena tsirairay de ahitanao taratra ny amin'ny hoe tena manahirany ty raharaha ty saingy tsy maintsy resahana tsy maintsy apetraka eto ambony latabatra ny adevitra ary tsy maintsy hitondrana ny famakafakana mba ho saintsainy ny anam-parahatoko ny olo-pirenena zay mihevitra ny tena ny famalagasy manana anjarindraikitra eto amin'ny firenena na dia ho tsotsorona sy ho fehpehezina ny amin'ny hoe efa nahazo ny fankataovana iraisam-pirenena efa milamina efa namany vita ny fifidianana fiainanana zao no atao fa izao aza ny resaka samihafa momba zany de veritsika fa karazana précédent hiteraka jurisprudence samihafa ny zavanitranga noho izany dia na tytsika na tsy tytsika de tsy maintsy manohy ny famakafakana firesahana momba n'izany tsika ahafahana manitatra ny ambainday ny tsikala pieritreretany olo-pirenena tsirairay zany tena hifantoka amin'ilay hoe toy ny ahoana ilay firenena sy ilay Madagasikara ary ny arenanay eto amin'ity Madagasikara ty sy ny tokony fiatraikany zany amin'ny farim-piainanay izay mifamatotra na tiana na tsy tia amin'ny fitantanana n'lay firenenay zay zany lay ezahana ho tonga ny aparahatoko ny vahoaka malagasy ilay hoe anay firenenay Madagasikara dia ao anatin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena ny fanajana ny vahiny ny fiaraha-miasa amin'ny mpiarahamombonatoka amin'ny partenaire samihafa naiza ny fiaviny manerana an'izao tontolo zao na sino na europeana na amerikana na arabo na aziatika ninina dia hoe apetraka ny fiaraha-miasa zava-dehibe ny fiaraha-miasa ny fisokavana ny fifandraisana ny firenena ny ivelany saingy tsy azo anitsahana ny tokony ho tombontsoa any firenena zany ary zay fiarovana ny tombontsoa ny firenena zay no antony ijobotsika omaly fa ny razafy manantany sy ratolo-janahary dia nisy vaovao be tao amin'ny anteny miram-pirenena frantsay tao le vaovao be de zao ny ministry ny atitany frantsay ankehitriny taritiny andriamato Gérard Darmanin zany Gérald Darmanin zay ministry ny atitany teo ambany fitarehan'ny prime ministre iza moa ty prime ministre Isabelle prime ministre vehivavy am'izao fotoana zao ty Elisabeth Borne sy ny filoha Emmanuel Macron zany dia nametraka projet de loi momba ny fifindramonina na ny immigration zany teo anivon'ny parlemanta frantsay ary efa nentina ny adevitra fifandraisan-dahatra samihafa zany nambarany teo anivon'ny fitondram-panjakana fa io no projet de loi idéal zany hoe tena natao afaka andrindrana n'le fifindramonina ny olana zany am'izao fotoana zao dia ny fahitany ny hery samihafa any frantsa ny amin'ny hoe ireo mpifindramonina makany frantsa dia miteraka fatiantoka ho an'ny vahoaka frantsay amin'ny alalan'ny fampananana asa amin'ny alala amin'ny resaka sécurité amin'ny fibahanana ny resehatra tokony hoe hiteraka asa ho andry zareo zany de lasa ny vahiny zay zany lay langage ny mpanohatra hoe tokony tena ho arovany io tokony hoenjany dia ampangainy teo anivon'ny fanoherana fa managoragora vao may zany manome vahana le ambaran'izy ireo hoe immigration sauvage ilay loi na ile projet de loi Gérald projet de loi Darmanin zany dia adevitra izy io zany telo volana efa bolana de karazana ohatrany lasa personifie mihitsy ohatrany hoe lasa ohatran'le filazana ty amintsika hoe loi Brunel ohatra ny lalàna mikasika n'ilay ady atsisika momba ny tokagasy misy aza zany mandeha de io loi Darmanin io zany momba ny immigration de lasa napetraka mihitsy ho
sariny gouvernemanta frantsay zany de voapanga mihitsy ary tena njoro ny toko-panoatrany amin'ny lasa manomevana ny fifindramonina hanary ny tombotsoan'ny frantsay tokony ho an'ny vahoaka frantsay raha ohatra ka omena vahany io lalàna io de rehefa nandeha teo amin'ny anteny miram-pirenena moa io zany nataony fanadihadiana ny fampakafakana momba n'izany nandeha ny adevitra ny isaky ny commissionna isan-karazany dia nijoro ary nivondrona ny opposition zany dia nametraka n'lay hoe ametraka ny antsondry zareo hoe motion de rejet za zany dia karazana hoe fandavana tolopekevitra fandavana tolopekevitra fandavana misoratra tolopekevitra fandavana na hoe karazana fivondronana zany a hoentina mijoro tsy anekena n'lay lalàna am'le endriny izay nanolorana azy de misy fekevitra marobe zany atambatra mpanoatra de hoentina io de ho laniny io na tsy raha lany zany iny a de tsy mandeha le lalàna raha tsy lany iny a de miroso mifandaniana an'le lalàna eo anivo ny antemiram-pirenena frantsay tena zavatra nitranga omaly fa ny raza manatany dia no lavon'ny solombavambahoaka fitopolo sy ronjato ny solombavambahoaka na mifidy an'le motion de rejet de fandavana n'io lalàna io zany raha ohatra ka valo enimpolo sy ronjato no majorité de efatra enimpolo sy ronjato zany nanaiky zany hoe teo amin'ny solombavambahoaka rosy telo teo zany ny jeu tao anatin'le izy fa no laviny solombavambahoaka zany hoe lany zany le motion de rejet zany hoe no laviny solombavambahoaka zany ilay lalàna izay nampangaina hoe nolazaindry zareo zany hoe tena anomevana ny fifindramonina tonga ny tombotsoa samihafa ao frantsa zany hiparitaka ho lasa tombotsoan'ny mpifindраmonina ny antoerana de nytitsika hambara zany ny amin'ny hoe tena tsy hoe fankalana vahiny na fankalana ny mpifindраmonina ilay antony fa fiarovana ny tombotsoan'le firenena ilay vahoaka ho aminy de nijoro re solombavambahoaka frantsay de nametraka mihitsy izy ireo maly hoe lavinay io satria anomevana ny atsotsika zany hoe immigration sauvage io zany taorinan'le système am'le regroupement familial mantsy fa nirazafy manatany dia lasa ny azakazaka be zany ny fahatongavan'ny mpifindраmonina any Europa zany ny ao France dia be de be ny hery politika frantsay izay manomboka amin'ny fo de tena miaro mihitsy hoe zay de tsy manaika ny amin'eo de ho ampidiriny mpifindраmonina am'izay fomba tsotra ampidirana azy reny na ny firenena manana régime manokana tahaka ny Algérie zay ho azy reo zany tsy manana régime manokana ary zareo zany hoe nisy fifanarahana manokana amin'ny fitondrana algériana sy ny frantsay zany tsy mitovy amin'ny fidiran'ny olona zany avy ety amin'ny firenena hafa afrikana hafa raha ohatra hiditra any France fa mora kokoa ho an'ny zareo algériana na izany fifanarahana efa tany amin'ny telopolo taona lasa efapolo taona lasa tany aza de averiny solombavambahoaka frantsay am'izao fotoana zao tsika foniny satria manotoina ny everiny fa tombotsoany inona moa no titsika tongavana am'izany raha miresaka an'izany zareo ka mandeha ny adevitra fa nindra zafy manatany dia tsisy miresaka mihitsy hoe fankahalana olona fankahalana vahiny fa tena hoe lay tombotsoa pirenena ho an'la teratany tena frantsay ny edivana zany ao anatin'izay de zay ny fanapa-kevitra ny solombavambahoaka ny atoerana salama tsara ny demokrasia andry zareo fa nirazafy manatany salama tsara la demokrasia satria na de fitopolo sy ronjato amin'ny député manoloana ny député efatra amby enimpolo sy ronjato vato efatra ane zany ny elanelany vato efatra ny elanelany fa dia lany le motion de rejet zany dia noporofoin'ny solombavambahoaka frantsay zany fa hoe izy ireo de tsy vonina mihitsy anamora ny fifindramonina fidiran'ny olona izay mety anampisa ny olona efa mahazo tombotsoa any ala frantsa amy resaka immigration tsy areo tsara le fahasarotam-piaro de mandinika ianao tsetsatsiaritra moa ankilan'izay ny amy alohan'ny iderako amindreo na mandinika an'le izy ny tena de tonga sainy na ninatitra ny taratasy fametraha-pialany ny ministre ny intérieur Gérald Darmanin zany taorinan'izay
dia nolavina moa zany le izy reny zany moa zany ny rehefa any amin'ny firenena demokratika ianao zany a de fitsipodalao zany rehefa nanolotra fihezan-dalàna ianao nanotra lalàna ianao ka tsy lany iny a de karazana rejet ho anao ihany koa zany iny a de mahatsapateny ianao tsy naomby a dia mametram-pialana iny zany tsetatsaritra fotsiny iny satria zay kolotsaina anakiray zay koa mantsy eto amintsika tamin'iny mandala asy iny zany a na inona zavanitranga mpanao politika maromaro no voapaingotra e voasaningitra e voaresaka am'izao sasany tratram-bodio fa lavitry ny afo zany hoe mahatsapa fa diso dia ametram-pialany zany ny fijanonana anatentoko politika aza raha niendry javatra samy hafa nitranga sy niseho zany dia lasa ohatrany hoe voamaika zany fiarovana n'le toerana sy eritreretana fa fiarovana ny tena manoloana zay mety raharaha-pitsarana iainga rehefa mbany elatra toko politika de hoe mety hotsotratranyzany dia iny manahirina tsy tsaritra iny fa rehefa nahita lay endry dalao demokratika sy ilay adefitra zany fa nirazafy manatany apetraky ny vahiny amin'ny fiarovany ny tombotsoany eo amin'ny taniny manoloanany avy any ivelany miditra eo amin'ny taniny ianao de manongo teny ianao hoe mba aizahoaiza le Madagasikara aizahoaiza le Madagasikara aizahoaiza le vahoaka malagasy aizahoaiza le solombavam-bahoaka malagasy manoloana ny asarotam-piaro momba ny Madagasikara tahaka an'izany de tsaroko ny safidin'ny vahoaka tany Amerika Latina farany teo zay tena tany Argentine farany teo zay tena ny vire mihitsy ny fidy olona tsy neritreretina ho lany filoham-pirenena le fo no amaritan'ny Europeanina azy satria ny olona de tena hoe tsy mety tsony ity fomba mampanao ty de any amin'ny olona zay tena hoe tsy napozina ho tonga amin'ny fitantanana firenena ny propagandany zany filohandry zareo argentin vaovao zany ifanilazafy manatany de tsotra ravako ny banky fohy be fa manome vahana ny vahiny io ravako zavatra ohatra zany tronçonneuse netiny nanao fampelezakevitra andravany ny everiny fatombotsoany vahiny tsy mahatonga le vahoaka argentin zany a ivelatra araka ny tokony ho izy de lany le olona efa tonga nna degré ohatra zany lay asa rotam-piaron'le vahoaka tena tataka be ilay score nametrahan'ny olona ny alana mihitsy zany ny alan'ny olona le hoe ohatran'izao lay rafitra izay nanahirana anay satria raha samy any Amerika Latine zany Argentine zany isan'ny firenena betrosa ihany koa ary firenena isan'ny sahirana fa tena nandray virage mihitsy re virement tanteraka mifidy olona zay tena hafa mihitsy ny fomba fijeriny raharaha zany de ositsika hoe aiza ho aiza tsika eto Madagasikara safa misy eo misedra raisam-pirenena samy hafa tahaka an'izany sy ny raharaha eto Madagasikara mahampanao gazety ary manoloana vanim-potoana ankehitriny fanirazafy manatany tsy azotsika hoe tena hodina fotsiny na hoe hodina fanina na hoe alao ranga andeha fotsiny am'izao le raharaha fa misy zany fa makafakana tsy maintsy hoentina tsy fankahalana vahiny na sanatria fitarihana ny olona ankahalanizaniza fa tena hoe ilay feony fieritreretana fahatokava-tsaina fahasarotam-piaro ilay fitiavatany razana any parahatoko ny malagasy mihitsy no tiana kitihana sodomina manoloanany hoe tokony ho anjara masoandro tokony ho tandrify pahasoavana ianoana tena hoe mianoka an'izany zakaina manana eto an-tany razana nanoloana n'lay fahoriana fahantrana ireo taremarika samy hafa mihiba vaomaly ny resaka zon'olombelona ny nanamarika ny amin'ny BDP ireo farafahakeliny amin'ny zo fototra tokony iainana zo sakafo araka ny tokony ho izy zo iaina ao anaty fandripahalemana zo hianatra araka ny tokony ho izy zo ny ankizy ny milalao zo amin'ny fitonitsaina sy ny sisa tokony amonana hoe tena mbola lavitry ny hafa mikitay ho an'ny Madagasikara ozy ny gazety mpiseho isan'andro anankiray androany amin'ny resaka zon'olombelona mifamatotra zany amin'ny fahasarotam-piaro amin'ny hoe tokony ho lalana hitondrana ny Madagasikara zany hoe mifamatotra any amin'ilay faharesendahatra ny vahoaka malagasy hoe toy ny ahoana ny vinam-piarahamonina tokony hitondrana n'le firenena andaminana n'lay fiainana politika hitarihana any amin'ny fitoniana ara-toekarena fitoniana ara-toekarena hiteraka
famarina toerana ara-toekarena izay hitarika any amin'ny tsy hatsarany ny lafiny sosialy mifamatotra amin'ny resaka fiarina sy fidiram-bola ho an'isa tokantrano dia tsy maintsy hoetitsika izany adihevitra zany na de tena manahirana azy amin'ny resaka azy amin'izao conjoncture sy contexte izao fanira zavana tany marina mihitsy zay ankajy satria tsika moa rehefa nandinika ny tiraraha ty de tsy maintsy mametraka tsara mihitsy ny amin'ny hoe de makaiza sy makaiza le lalan'le firenena njala tsy tsika resahana aloha zany a rehefa amina trangan-javatra ohatran'izao zany a dia tokony ho tsapany rehetra tokoa ny amin'ny hoe inona no mety manahirana ao anatiny fomba hiresahana lafiny zavatra ohatran'izany zay zany tsy maintsy tandremana ho an'ny eto Madagasikara satria isika zany de mahita am'izao fotoana zao fa tery de tery le lalan'ny demokrasia sy ny resaka fahalalahany eto Madagasikara de nampanao gazety ary tsika miresaka an'izany de mametraka fahamailona fonda zany sy fitandremana mba tsy ilazana zany na mety hanasokajiana antsika zany ho manao fiatsona anatin'izay hoe fankahalana zany na fifandrafesana sy fifandrafiana izany isika raha teo moa tsy miaina am'izany ary tsy de tena genren'olona zay manana culture an'izany tsika nikajy rahakoto manatsoa satria de tena lay toerana nisy atsika tany misehatra tsirairay avy tany na afatanina sy nahatsapana ny amin'ny hoe tena toe-tsain'olona malalaka tsika ary mipetraka ao anatin'izay tena hoe fitoviana izay ary tsy misy frontière ny atsika na io sehatra tahakin'inona na io resaka fiaviana na resaka foko io na resaka fahaizana sy ny sisa na kolotsaina tsisy frontière zany amitsika tsisy sisiny zany amitsika fa iray daholo tsika menakafy fa mahasary-piaro atsika fotsiny de zao efa nambaratsika de hoe malagasy malagasy zany fa ny fanazavanikajy teo de mazava tsara zany inona ny tena tiako resana am'le izy zao maninona no matanjaka foana ary deuxième position any Frantsa ny Front National taloha izy io zany dia Front de Libération Nationale zay antarihany Le Pen dadana de tateorina zany pasena tany marine zany le fitarihana an'lay Front National io zany le tena hoe tia tanindrazana frantsay lenreo de tsotra mialatsiny la France de ho an'ny français zay ny anazy ny frantsa de ho an'ny frantsay de hoe ahoana no atonga an'ireo frantsay ireo mba hiaina tsakany sy andavana tsy mila an'ireo magrebianina tsy mila ny afrikanina tsy mila an'ireo europeanina tanefana izay mitsetritra ny arenany frantsa izay ny azo ny fotom-pisainana de nandeha le izy niady tany any Chirac niady taty amin'ny Mitterrand taty dia rehefa lehibe zany Le Pen zokony masika fa neokevitra izy Le Pen datany mialatsy indrindra dia nepita tety amin'ny zanany le izy Jean-Marie Le Pen zany fa rehefa nepita tety amin'ny dadany le izy taty amin'ny zanany zay nisy ady moa nizy mianaka koa taty aoriana tsy vidivikevitra de ozy Le Pen rainy Jean-Marie Le Pen esory tsisy Le Pen ny anaranao ry marine ady hevitra afandray zany fa zao le izy rehefa nandeha am'izay le combat taty amin'ny Sarkozy rehefa nandeha le combat taty amin'ny Hollande teo foana zany Marine Le Pen zany deuxième position zany hoe le vahoaka frantsay de nangetaheta mihitsy ny aminy hoe izay koranga mba miado an'ny la Frantsa ho an'ny frantsay tamin'ny François Emmanuel Macron raha deuxième position Marine fantatry ny rehetra zany ary député foana Marine zany tateorina nisy mipotra ny vola hevitra de nisy any Zemmour Éric Zemmour mpanao gazety ohatratsika izy fa ny exploité le hevitra Le Pen na fa zao somary modéré kely fotsiny le izy mba tsy hitrifana de Zemmour moa tovolahy ohatra mpanany ihany be mandreraka humoriste fa akoatran'izy de misy an'ny hevitra koa ny eto Jean-Luc Mélenchon zany zavatra rehetra zany de zao ho fiarovanyireo heveriny raha fa frantsay amin'ny la Frantsa de tsisy ny te misy tam'izany hoe retolo reto de mpanavakavaka retolo reto de tena tsy miraharaha mihitsy fa ny anazy amin'ny frantsay retolo reto de xénophobe manao resaka xénophobie ka sary-piaro amin'ny taniny izy ko izy mihevitra fa misy 7 millions frantsay tokony milamina tsara fa tsy verivery ho azy fotsiny tsy mamelona an'ireo olona ivelany zany zay ny azy fihina ara-tsosialy asa fandriam-pahalemana
ary tonga hatrany amina resaka hoe tena filaminana ara-tsaina satria faniry razafy manatany hatramin'ny aretina mifandraiky amin'ny stress mahazo andreo frantsay reo rehefa mandeha ny adevitra dia aindry zareo mampifandray azy amin'ny vokatry ny fahatongavan'reto hafa firenena mandrombaka ny tokony anjara masoandro le de zay le nanompan'le bandy nde ataoko ohatr'izay mihitsiny any Macron avy anao aty fa ahoana ny frantsay ny karama $2000 fa tsy tafavoaka 2000 € plutôt azafadany ahoana ny frantsay mikarama 2000 € mahantra am'izao fotoana zao aty a frantsa izany tsy mandeha ny tontolo arato karena amboary fa tsetsefandreo a olo-kafa ivelany zany de zay zany tsisy maratsy an'izany hevitra zany a miaro ny firenena izy fa misy any koa le hevitra ato hoe efa misokatra zao tontolo zao ko ny frantsa tsara mitseditra ny areniny hafa any afrika any amina toerana hafa any amina pays arabe sy ny sisako inona moa problème am'izany ady hevitra hafa de mifamilakilakisy olo izy ka le projet de loi zany mazava tsara nazo an'le motion de rejet izy izy enikajat teo zany fa ny zavatra tsara ho fantatra manko ao anatin'le adevitra zany ao anatin'iny de nenazy tsotra be izy efa lasa lavitra zany ao anatin'izay fomba fijery zay enikaja de nenazy tsotra de zao ahoana nenazy no ahafahana régulariser zany am'ireo piasa ahoana nenazy no ahafahana zany mandamina ny antota taratasy am'ireo olona zay tonga avy any ivelany miasa sy monina ao la frantsa de no amafisiny sy natao mafimafy kokoa ngely izy zay nge le adevitra de zay le manahirana ny sasany zany am'le izy ny amin'ny hoe totry ny hafahafa ty satria ao anatin'le projet de loi de miresaka travail miresaka asa no miresaka intégration ahoana fidirana ao anatin'le fanjakana frantsay de no miresaka ao anatin'le izy zany resaka hoe éloignement resaka asile satria io koa fomba fidirana any zany dia ny resaka contentieux am'ireo étranger zany ny antota taratasy zany de faran'izay tena no asarotana sy manahirana ao anatin'ty resaka immigration ty samihafa mako ny immigration sy immigration fombo zany everin'izy ireo zany fa hoe ahoana ny arovana any la frantsa ka raha miveritsika aty a Madagasikara de zao misy malagasy koa eto mameriteditra hoe ahoana ny arovanay an'le Madagasikara de misy ray aman-dreny ara-drazana misy ray aman-dreny ara-boko misy ray aman-dreny avy kibony merina misy avy any Tsimotsinanana misy mivondrona any ambadika any de veritsika fa tsy eloko zany satria tsy maintsy misy foana anatina firenena ankiray mikatsa ny tia tanindrazana zanak'ilay firenena mijoro miaro an'le firenena ary zany everina fa ilain'ny mpitondra fanjakana tsiny satria dia mila balizy raha teo koa ny mpitondra fanjakana enikatsa mila an'zany anie mpitondra fanjakana mitondra fanjakana zay tsy maintsy mitady partenaire mpitondra fanjakana zay tsy maintsy mila andreo relation bilatéral sy multilatéral ny atao hoe bilatéral dia amin'ny alalan'ny firenena sy ny firenena multilatéral de firenena sy ireo mpamatsy vola samy hafa ka mila an'zany le fitondram-panjakana zay na bloquena andreo matoy any rajoela tamin'ny 2018 hoe tsy mila an'ireo mpamatsy vola ireo tsy possible zany tsy maintsy mila le relation bilatéral sy multilatéral firenena matanjaka azy ianao mila zany ary mitrosa nge firenena matanjaka fa nitrosany tsy mitovy tsony ny sasa mitrosa dia amin'ny resaka industriena nucléaire sy resaka armement ny fampidiram-bola avy ao anatiny koa mbola enjeu majeur fa tsy ohatrany atsika hoe hitrositsika fa anao resaka karatra hitrositsika fa anao resaka lalana na teleférika zavatra avy zany ka ity resaka resahantsika ity zany enikajany aminy hoe ny relation bilatéral na multilatéral tsy azo sarana amin'ny atao hoe mpitondra fanjakana fa zao mety ilain'ny mpitondra fanjakana ihany ko ny fanana ny olo-pirenena sary-piaro an'ilay Madagasikara ilain'ny mpitondra fanjakana ihany ko ny fanana ny ray aman-dreny sary-piaro an'ilay mpitondra fanjakana zay ngeny natonga ny olona zay nyrotsaka tany aloha-tany 5 ans passé izay tanjetiko tsara na 10 taona lasa ihany ko isan'izay hoe raha zay ny tonga eo ngara Jean Arvely Perrault de zao ametraka 3e chambre zay
na hoe anteny mera fahatelo. Ny antony dia apetraka any avokoa zany reo ray aman-dreny ara-drazana ara-poko sy reo ray aman-dreny mpiangonana maro samihafa mba tena ho balizy elana amina crise cyclique eto Madagasikara. Fa indrindraindrindra ametrahana an'ilay politika amin'ny fampihavanam-pirenena ka tena hiaro amin'ilay tombontsoa amin'ny Madagasikara ho an'ny malagasy. Ka na tsisy troisième chambre ary amin'izao fotoana izao fa misy ray aman-dreny miaro an'ilay Madagasikara, sary-piaro, manao fanambarana eto sy eroa, mety hoe milahatra manoloana ny maso-evona sahala amin'izany, dia veriny zany fa balizy ho an'ilay firenena. Ka tsy tokony olana ho ana mpitondra fanjakana reny. Fa reny ary ny tokony tambatambazina satria mety misy asa tsy vitan'ilay mpitondra fanjakana Nkajarakoto Manantsoa fa vitany reny vondrokely samy hafa ireny. Mba hahafahana zany manao an'ilay balizy ary fanina, mba hahafahana zany mipetraka foana ety ambadika ety ny aminy hoe bon misy ray aman-dreny ty Madagasikara ty. Ohatra zany zao ny resahantsika. Raha miteny Macron amin'ny 2024 dia hametrak'izay foto-drafitrasa ao amin'ny Île Zeparsa. Dia mahafaly malagasy ve zany Nkajarakoto Manantsoa? Zay vao tamin'ity herinandro ity no nahatsiarovana an'ilay dinika natao tao amin'ny CCI Vato momba ny Île Zeparsa, zay fitondram-panjakana ny nanao azy. Dia mifantaniana mipetraka zany zao. Raha iny ny adevitra momba ny filoham-pirenena Andriamatoa Andrinirina Rajoelina ny aminy hoe mizaka ny zom-pirenena frantsay izy ary tsy manana fizakan-jo anankiroa malagasy frantsay fa ray ihany ny azy. Ka ahoana ny adevitra momba ny Île Zeparsa ohatra, zay ny ingatsika ao anatin'ny adevitra, ho tena ho voary ny filoham-pirenena ve niaro momba izany nosy malagasy miparitaka izany, zay ny atao hoe Île Zeparsa. Tena ho tafavoaka ny filoham-pirenena ve le combat ao anatin'le hoe tsy cohabitation fa restitution, zany hoe tsy ho fiara mitantana fa ho famerenana Madagasikara ray mantolo ny Île Zeparsa no takiny fitondram-panjakana. Ka na misy commission mandeha ary miresaka an'izany, na misy fakakevitra natao ary tany amin'ny CCI Vato, tiany adevitra anankiray momba ny restitution ny Île Zeparsa ao Madagasikara, ho voatazy ny filohan'ny Repoblika sy ny fitondram-panjakana ve ny ady an'izany. Raha toa ka fantatra fa efa mizaka ny zom-pirenena frantsay izy sy ireo manodidina azy, fantaniana mipetraka zany. Dia zay ny tenentsika teo ny aminy hoe everina fa lojika na adevitra normal ny fisina vondron'olona sary-piaro amin'ny fireneny tsirairay avy. Ny tanisa teo tsika ny zava-misy tany Frantsa, sary-piaro amin'ny frantsay, amin'ny Frantsa ny frantsay, zay tena frantsay. Fa lojika sy rarany raha ohatra ka misy malagasy tena sary-piaro ao Madagasikara ihany koa. Fa ny tsy mety ao ambadiky ny adevitra dia zao misy olona ivelan'le malagasy mibaiko indray an'le Madagasikara. Misy olona ivelan'le tena malagasy mety miasa sy monina eto amintsika manao mafana sy matsika ho Madagasikara. Misy olona ivelan'le malagasy zay tsy teraka malagasy izy no manao vato atsindrazana amin'ny lafiny ara-toekarena, ara-politika, ara-sosialy an'le Madagasikara. Mety manararoatra le fahalemena ara-politika sy ara-ekonomika an'le malagasy sy Madagasikara, ary mety manararoatra ny olana lalovana ara-toekarena le firenena amin'izao fotoana izao. Dia lasa roizin'le tombontsoa an'ireny firenena sy reny olona reny zay tsy malagasy madiodio le firenena amin'izao fotoana izao. Zay zany le tena manahirana, lasa ady tombontsoa satria tokoa mampirisika antsika izahay. Ndao tadiavo ny fanadiadiana rehetra eto ambonin'ny tany tompoko, izany firenena no mbola afaka mamokatra indrindra amin'ireo toerana na reo tany zany mbola azo anaovana famokarana. Amatapikisany hekitara tadiavo eto ambonin'ny tany. Ndao tadiavo izy amin'ireo firenena eto ambonin'ny tany no mbola manana arena kibon'ny tany ka zay tadiavina dia hita ao daholo. Dia hita ao daholo.
ndao tadiavo izy amin'ny firenena eto ambonin'ny tany no manana rian-drano manana rano voajanahary ary azo exploitena ary amanjatonjatony amanarivo isany ny ony eto Madagasikara ary mbola azo anaovana barazo ho famokarana telonjato ny isan'izay azo anaovana barazo famokarana zay raha tonga de valika ho amin'ny angovo ho amin'ny angovo fa ny barazo ho famokarana ho an'ny resaka fambolena anarivony anarivony tsy tapesipesena nde tadiavo amin'ny arenan-dranomasina amin'ny farodranomasina plateau continental ho an'ny misy eto amitsika fa zay vokatra tadiavon'izao tontolo zao na kraby io na thon io sy ireo lafin-javatra hafa de miainga eto Madagasikara avoko za tsy hitanissatsony ny faune flore donc ny matière première an'izao tontolo zao enikanja hita eto Madagasikara matière première an'izao tontolo zao na anao resaka industrie nucléaire io na resaka fitaovam-piadina io na industrie na resaka lamba na textile io na mety efa amin'ny industrie vavety amina resaka informatique na sala am'izany ny matière première na ny akora voalohany vokarina am'izany hita eto Madagasikara avokoa dikan'izay zany enjeu ngeza be sady politika ny ekonomika no ahafahana amin'ny feo amin'ny Madagasikara ka amina élection mandeha de tsy miraty am'izany ny firenena vavely sy ny olona ampiasainy ny ahafahana mifahatra an'le Madagasikara satria misy firenena tsy manana amin'ny matière première zay ilainy iny ko tsy manana izy ary limité ny arena ao anatin'le firenena misy fa i Madagasikara zay tadiavinao misy de mifamatotra am'izany tombontsoa zany ny zava-misy am'izao fotoan'izao de lasa kilalao ana grande puissance Madagasikara an'izay ngezabe na tena ao anatin'izay lokanady ngezabe zay de ninona ny zava-misy lasa misy olona mihevitra azy manana fahefana ambony ny fahefana lay nomeny vaoka malagasy fahefana ohatra na hoe tokony mba farafaratsiny hitatana ny firenena no mibaiko any ivelany any de mibedibedy mikerikerina am'ireo malagasy mijoro hiaro an'le firenena de mitsikilokilo mienoeno zay fanehokevitra rehetra any ambadika any ity manotoena anay ity ny ohatrany tsy mahapetipety ny tombontso anay ireto ohatry mianakendry de zany zao problema iainantsika zao zany zao problema iainantsika zao ka mila fitandremana be hoy a fa maninona ny frantsay afaka miaro ny firenena fa maninona raha malagasy mijoro miaro ny firenena de lazaina fa manavakavaka de lazaina fa mitarika adipoko de lazaina fa mivoy fahakahalana amina resaka vahiny sy amina resaka firenena hafa tsy manana fahakahalana na amin'izy na amin'izy tsika na amina vahoaka any ivelana ohatra raisitsika zany vahoaka frantsay fa eo am'le lafiny le concept na endrika fanjanahana amin'ny endrony vaovao na ara-politika na ara-ekonomika enikajy ny heveritsika fa tsy mety concept ny adevitra zany hoe le davitra anjanahana sy hampanjanahana indray an'le malagasy le vaoaka malagasy ny heveritsika fa tsy mety de mba tsy ho kilalao an'ireo firenena vavety Madagasikara mba tsy ho kilalao an'ireo vahiny manamboly Madagasikara ka mba homendrika an'ity Madagasikara ty ny tena hoe investisseur lehibe ny tongeto misy tombotsoany 50-50 40-60 30-70 zany mba faniriny farafaratsiny fa tsy hoe 1% 99% na hoe mahazo kely ty manko ny manahirana rehefa makatany ny sasany manodidina anatanina rivo zay adevitra be mihitsiny ny amin'ny fomba fahazona tany ampiasain'ireo olona mpanambola eto Antananarivo ka raha makatany amina hektara izy de mody asiny kely sekoly ao amin'le toerana angalany tany raha makatany hektara antontonony izy za manko tsy te ame an'le refy de mody asiny kely
VSS12 ao am'le toerana angala amin'ny tany ary raha maka tany somary kelikely izy de mody asiany abribus ary raha maka tany kelikely izy ka somary mandalo lalana de mody amboarin'le zaridaina zany keny eto Madagasikara fa maninona malagasy notran'izany de zany le adevitra mandeha ny frantsay raha de miadevitra mihitsy hoe tsy maintsy amboarina rangano fo mba hazona an'le papier tsy am'raina tsony aloha mba somary asarosarotana kely aloha somary apetraka kely am'izay ny fandaminana fotry ny lasa baranahana oatra le tanàna ny olona zany de maninona amin'ny malagasy raha ohatra ka sary-piaro ny azy raha ohatra ka mijoro miaro an'le fireneny aminy hoe reto kosa mihitsy fanapahan-kevitra tsy mety ny raisinareo tamina fotoana ohatran'izao teto kosa nareo mitsabaka be loatra hoe eto kosa nareo ny olonareo ny ampiasainareo hoe fa mba aleo le malagasy mba tena hiary amin'ny arenany mba aleo le malagasy mba tena hananantsara am'ireo arena ao ambanin'ny taniny sy ambonin'ny taniny sy hatramin'ny oabakabaka io nge reo olona ka arenatsika vola be atsika nge io abakabaka io e ny faridramasina vola be atsika e zay le nyteneniko foana mandretrika rehefa misy fanadidina ataoko mba manontany afiry amin'ny malagasy mba ninana langosta enao tompony mangatakatany ny olona no milipalipa vidina 200 000 francs mipla fa ianao malagasy anionanenao tsy mbola lina na indray langosta na manontany ary a hoe ianao ve mba mihinana crevette any an-trano 200 000 francs kilo ana crevette de inona ny ianao le vatritra keliny ianao le tovy anao mba vidinao le 3 arivony ny atsasany le 4 arivony kilao zany mamendrika ao anao nefa ianao efa anao le faritra-masina zay le nyteneny dadabe nampona hoe ranomasina ny valam-pari anankiray ihany tsika de mendrika inana tahaka mirehetra ianao any amin'ny faritra rehetra any zany fa zao tsy afaka misitraka an'izany ianao satria tompony mangataka ny atiny ianao de ny hafa mibaikobaiko ny hafa no mahazo tompony ny hafa no mandamina mifandahara-potoananao zao tsy ianao tsony no mandrindra mifandahara-potoananao fa ianao no arindra ny jirama mifandahara-potoananao programma ny jirama zany no andaminana ny fiainandra malagasy isan'andro satria efa mipotipoteny olona le jirama raha ho raisiko am'izay izy miankina am'le délestage zany ny fivoahanao sy ny fidiranao ny trano ny chargenao ny telefona no ahafahanao zany manokatra ny tsenanao no ahafahanao manokatra ny coiffuranao manokatra ny kely ny société na ouvrage métallique kelinao tsy anao tsony zany le mandina le hoe miainga atao de makaria de manao ohatran'izao de ohatran'izao nataoko tsy zany tsony tsy maintsy misadapte ianao an'le programme na délestage satria ianao efa kely ery efa mipotipotehanyolona ny tontolo raha teo karenanao de tsy masy mandidry tsony ianao zay nge le problématique io e zay le problématique e goava mbe eto amin'ny firenena zay resahana io hoe manahirana be le izy de lasa mahasorena ny ambadika aminy mare fa mbola mibotsina mihitsy ny ray anina sy ny ray anina fa tena eto amintsika sisa ny tena ifaharana sy ny rehetrarehetra votivototra daholo ny ariananina sy ny rehetrarehetra Mali, Nigeria sy Niger sy ny Sisari mo CEDEAO moa zao a Nigeria zany tsy mety manao solian'le mbola le fanonganana azy mihitsy Bazoum le filoham-pirenena Niger de mbola adevitra be de miditra tsehatra ny CEDEAO anafay any CNSP saka hoe anafika ara-miaramila mihitsy moa fa tsy tanterakaraka tokony fa maninona moa tsika faniry no manipika an'izany marary ihany ny saina sy ny fo rehefa maheno ianao anybadika an'izany fa tena misy vahiny atao amintsika zany zay tsy hoe mitady tany malemy andrena-pangady zay mihitsy moa zany le izy ve everindry zareo fa tany malemy andrena-pangady fe Madagasikara manoloana ny efa fahasairanana iainan'izy zareo any afrikany amin'ny fijoroan'ny firenena afrikanina maro zany zay mahasamy joro mihitsy mandroaka nyreo everina izy reo fa vahiny zay manohitohina ny tena lalany andehanany any amin'ny fampandrosoana ny firenena ny ain'ny kabary nataony filoha Burkina Faso am'izao fotoana am'izao kapitaine Ibrahim Traoré miaramila boakely iny mbola zanjy be mihitsy nandray an'ny Burkina Faso de zao ny voatoatin'ny kabariny hoe
au nom de la liberté, la paix et l'indépendance réelle. Tena zay oa le hoe mitandrina betsika miresaka an'le sujet fa ny razafy manantany fa any afrikany zany ny mpitondra efa tena mahasa mihitsy mametraka an'izany ny kabary miresaka hoe amin'ny alalan'ny tena fahalafahana fandripahalemana eto amin'ny firenena ary ny tena fahaleovatena marina dia mijoro izy ireo zany manamafy ny cohésion an'ireo lay atao hoe niezaka mijoro nanavitra ny firenena zany tam'izany de aty Madagasikara ianao maheno vahiny miresaka ny amin'ny hoe de tena eto amintsika zany no hoe tena tsy mila nandoha vola akory zay, tsy mila nampiasa miaramila akory zay, de mahavita mametraka n'olonay tantana an'le firenena. Manahirana no maheno an'izany fa ny razafy manantany hoe mivory miaraka am'izao sy zao ary izay iverin'ireny olona ireny zany fa azony atao saribako eto Madagasikara de mivory ary ohatra zao de manohana an'izay iverin'izy ireo fa azo atao fitaovana zany eto amin'ilay firenena. Tena mitandrina be mihitsy tsika ao anatin'izany fanadihadiny zany, ao anatin'izany famakafakany zany. Ny antony de tsotra, tonga amina teboka zany tsika na ahoana manoloana ny raharaham-pirenena, ny fanajana lalàna eto amin'ny firenena, ny adevitra ifampisintomana momba ny hoe bon gasy vazasa japonais sy ny sisa eto amin'ilay firenena, dia tonga amina vanim-potoana zany tsika tsy maintsy andinihana tsara de anaovana réflexion mihitsy mikasika ity firenetsika ity hoe ahoana zany fa maninona moa zany no tahaka an'izao lay fari-piainana. Ny potentiel économique eo tsy dikevitra eny, misy ampahany resahan'ny fanira zafy manatany teo nytiako tsipihana fotsiny ny technologie du futur zao dia efa miazakazaka ny fampiasana ny lithium amin'ny resaka loharanon'angovo. Ny solitany zany afaka 5,000, 20, 30, 40, 50 taona dia tsy maintsy hiena tsikelikely no fampiasana ny pétrole. Fa io lithium io isika ny faharoa firenena eran-tany tena manana an'izy io be dia be. Tsy misy antony zany amin'izao fotoana zao tsy tokony tena hampatanjaka atsika anaovantsika adisika amin'ny fahazahoana ny tsena samihafa amin'izay lafin'izay. Potentiel anankiray zao tsotro zay fa raha ohatsika ka iresaka lithium mine technologie du futur efa ampiasain'ireo orinasa mamokatra mijery an'izany Tesla zany ianao, ny fiarakodia zany amin'izao fotoana zao efa mandeha amin'izany lithium zany, izay le hoe herinaratra fa na de raisina fotsiny aza ny tsenan'izany amin'ny resaka hoe fampiasana finday mahiratra na ny smartphone tahaka ny ampiasain'ny akamaroantsika amin'izao fotoana zao de efa hitatsika ny amin'ny hoe raha tena mahay manao ny adisika rehetra tsika de afaka tena maka anjara toerana goavambe eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Fa maninona no tsy tonga any am'izany ny adevitra raha-toe-karena eto amin'ny firenentsika. De raisiko le délestage nambaran'ny faniry teo. Ny délestage efa endrika hitatsika iny, ny fampitena raha-toe-karena iny efa zavatra miantra manay no an'ny sehampiarena samihafa. Fa fanontaniana ao anatin'izany ny amin'ny hoe fa maninona tsika no tsy afaka miala amin'ny tery samihafa ataon'ireo orinasa mampanofa groupe eto amintsika. Mbola fanontaniana hafa ny amin'ny hoe tombotsoan'iza no arovan'ireo le orinasa reo. De maninona izy ireo no mitarika ny Madagasikara foana tsy tena ho tafiditra any anatin'le fahafahana mitrandraka an'le renirano 300 nambarantsika teo fa azo akana angovo. Fa maninona tsy misy manosika ny Madagasikara any amin'ny tena hoe fahafahana mitrandraka ny solitany ananatsika eto. Misy tsy loharano moa zany filazana zany satria solitany le miboiboka avy any anaty tany fa pétrole zany. Fa maninona tsy tonga hatrany amin'izany tsika? Firifiry ny malagasy manam-pahaizana eto. Iza no frein na toy ny ahoana no tena atao hoe rindrim-be mankadiry manakana atsika tsy tena afaka ny trandraka an'ilay loharano-karena samihafa misy eto amin'ny firenentsika izay tsy ritony zao tontolo zao, resahany zao tontolo zao. De mifamatotra amin'ilay fitantanana politika io, de mifamatotra amin'ilay fitiavatany razana tena fitiavatany razana io, na tiatsika na tsy tiatsika.
tiarotsika sary an-tsaina ve fa raha ohatra ka zareo amerikana no teto Madagasikara manana ny tombon-dany rehetra ananany Madagasikara eo amresaka loharano-karena stratéjika dia amela ny 70% ny vahoaka amerikana ao anatina fantrana ve ny rafi-pitondrana sy ny classe politique ny classe dirigeante amerikana raha izy ireo no manana ny tombon-dany na mipetraka eto amin'ity Madagasikara ty sarotra nyeritreritra n'izany fa ny razafy manatany etotsika hitenenany zany amin'ny hoe na tiana na tsy tiana manoloana ny zava-misy iainana eto amin'ny firenena vaotan'izao dia tsy maintsy tsika manao réflexion mandinika lalitsika malagasy hoe ahoana ny lalana ivoahana ikaroam-baolana ho an'ity firenetsika ty tsy ho resahantsika tsony faniriny hoe toy ny ahoana ny fiovam-penitra mahery vaika nateraky ny hoe loza zay tena ataontsika hoe nanova ny fiarahamonina resam-pirenena tahaka ny valana aretina toy ireny coronavirus ireny toy ny ahoana ny zava-misy misy fiatraikany ary tsy maintsy isy fiatraikany eo amin'ny fiarahamonina irasam-pirenena ao arinany zao ady samihafa mitranga zao ny any Ukraine sy Russie izay mifamatotra ary mifandray amin'ny ady ifandroitana amin'ny Europeana ohatra any amin'ny resaka fitaterana ny gazy entona fandrehatra izay mbola jifaina amin'ny ampahany betsaka ho an'zareo Europeana any Russie mifandray sy mifamatotra amin'ny tsenan'ny varim-bazaha sy ny céréales maneran-tany ny géopolitika ny ady ny Hamas sy ny Israeliana izay tiana na tsy tiana anova ihany koa ny fifandraisana ara-diplomatika satria ary ny fiaraha-miasa ara-toe-karena amina firenena maro satria efa manomboka mipoitra daholo amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe toy ny ahoana ny tsindry samihafa sy ny fiarahamonina resam-pirenena mifamatotra amin'izany ny fiatraikan'izany dia irahantsika mahita ny fijoroan'ny firenena afrikanina maro izay efa miezaka mampijoro sy mampatanjaka ny azon-damosiny mis'impose nakalesona be Afrika rehefa nidaraboky Kadhafi ka faharavana ny iainana tao Libia raha toa ka isan'ny firenena natanjaka indrindra Libia tamin'izany fitondrany Kadhafi zany tamin'izany fotoana zany dia hitanjaka dia ilay fiadanany vahoaka ao anatiny sy ny toerany taty Afrika nakalesona ny afrikanina nakalesona ny afrikanina rehefa nipoitra ny ataontsika hoe karazana elanelana mankadiry eo amin'ny kalitao-piaina ny vahoaka any amin'ny continenta hafa sy ilay ao amin'ny continenta afrikanina raha teo amin'ny tantara mampita ny hoe niainga vezany civilisation taizany voaka ny mathématicianina goavana indrindra eran-tany taizany voaka ny physicianina izay loharano ny poiran'ny zava-baovao samihafa ny ainana nitarika tany amin'ny teknôlôjia rehefa jerena ny fakaka sy fototra izy ireny dia tao Afrika dia misy fahatairana fitiavan-tanyrazana na fitiavan-tanyrazana amin'ny boiboky any dia miasahirana ireo puissance colonisatrice teo aloha noho izay antony samihafa zay dia io zany ifandroitana manino ny Madagasikara no tsy ezaka hitady izay tena mba anjara toerany amin'izay ao anatin'izany fifandroritana samihafa ady sisika mba hipetrahana amin'ny toerana mendrika sazy azy ataon'ny firenena maro samihafa zany amin'izao fotoana izao tsy maintsy apetrakitsika zany fanontaniana zany reo olona satria tena ampy zay le fotoana hitenenana hoe Madagasikara manan-karena fa ny vahoaka ao aminy mahantra dia tena litanie zany tsisy zay tsy miteneny zany eran-tany tsisy zay tsy miteneny zany fa zao teneny zany ny rehetrarehetra fa mijanona treo amin'ny fitenenana zany Madagasikara manan-karena fa ny vahoaka mahantra dia ohatran'le hoe mamangy fahoriana tompoko mahaiza mionona tompoko eny tompoko tovy amin'izay mihitsy mijanona eo ohatrany hoe zay zany le ka dia mahaiza mionona amin'izay ianareo dia eny tompoko dia tsisy miady hevitra mihitsy hoe ohatrany ahoana aza ny lalana andehanana ivoana amin'izay situation zay anovana zavatra dia hoentinay zany ady hevitra zany satria mifamatotra amina fanapahan-kevitra ara-politika eto amin'ny firenena zany nareo moa misy manontany foana ny amin'ny hoe raharaha izy ty misy mihitsy milaza efa vazaha zao no mitondra sy ny sisa tsika zany dia tonga amina vantaona zay tsy maintsy ametrahantsika zany eto amin'ny firenena no hoe mila tena mandinika ny mikasika ny firenetsika isika samy malagasy misy lalàna tokony hatsaraina ve misy endrika fitiavan-tanyrazana tokony kolokoloina ve
misy fananana azon-damosina ara-politika tokony heverina ve dia mila mandenika an'izany ny sehatra rehetra adidy sy andraikitra tsy azo ialany zany manoloana ny réalité iainany vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao misy réalité iainany vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao le réalité dia tsotra 5 taona ny fahaleovan-tena no hoe efa niverina ho atsika malagasy fa resahany zao tontolo zao ozy ny firenena vahiny rehefa miresaka atsika tena cas exceptionnel io Madagasikara io tsy hita hazavaina ny momba an'io Madagasikara io énigme mystère paradoxe voambolana daholo zany fa nirazafy manantany rehefa miresaka ny cas Madagasikara zao tontolo zao fa io firenena io tsy nisy nanany boatra ka hoe nisy firenena nanafika i Komoro efa any mivondrona afrikanina ny tendrony afrikanina no miteriterona izy aloha zany tsy raharaha itaky aleo aiza dia vola sakampindraminareo anay i Seychelles sy Maurice efa milahatra amina firenena efa tena tafavoaka raha teo kareny i Mayotte tsaroko Mayotte tamin'ny anao nyresaka loharano teo Mayotte nge nandalo peniriana rano fisotra départementa frantsay etsakaiky tsy Mayotte fa nanana olana amresaka rano fisotro madiorangary zareo avy any Frantsa reny le inony ty le fiaramanidina cargo be ana miaramily ty no mitondra rano amin'ny tavoangy nisy fotoana zaraina atao Mayotte etsakaiky tsika etsy fa zany tombon-dany rehetrarehetra nanany Madagasikara zany dia mampisongadina azy ary tokony ametraka azy amina toerana tena hoe goavambe saingy ny ady hevitra eto amitsika dia tsy tonga am'izany dia io fa nirazafy manantany tsy mahagaga eny amin'ny lafiny anankiray fa mampalahelo dia hoe ary zay ny antony hoe tsy maintsy anaovantsika adsisika iresahana an'le izy dia hoe ilay famitehana an'le Madagasikara ve zany mety nalefa sy nasesika moramora tamina génération maromaro dia nanam-pitehana ny fanabiazana dia tongotsika amin'izao toerana zay misy atsika zao tena politika zany a politika mpanabeazana zany a dia tongotsika zany ve dia mety hoe mahazo karazana vahoaka tratrany be manaiky na manaiky be fahatany na tsy manana azo damosina itsony ve satria dia lasa miverimberina le hoe reraka efa valaka ane dia hoe tonga amina vanim-potoana tahaka an'izao tsika sanatriny zany ve vanim-potoana ny fanekena foana zay zavatra mitranga sanatriny zany ve réflexion zany a tena tsy maintsy dinihany zany ninninona toerana misy anao androany dia mila mandinika ianao zany hoe tena ahoana amin'ny tokoa moa zany ilay kalitao-piainana fa raha ohatra ka mijeritsika fa nirazafy manantany fa isan'ny lafo indrindra ty Afrika ny connexion eto Madagasikara dia sakirany ianao mieritreritra an'izany hoe fa maninona manoloana an'ilay tombon-dany samy hafa tsisy politika mpanjakana ahafahana manao ady sisika ve momba an'izany hoe ahoana ny ahafahana tena mba hoe mahazo ny teknôlôjia rehetrarehetra eto Madagasikara dia rehefa mandinika ianao ny ilay taremarika zay hoe tena ny PIB na ny vola miditra isam-batan'olona eto dia 20 isan-jato raika amin'ny 20 isan-jato no tsy mahita vola mihoatra ny $2 isan'andro latsaky ny $2 le $2 zany ndao ataotsika hoe 7 efa ampiakariko ambony be zany dia ny olona nraiky 20 isan-jato malagasy zany dia 7 raha be indrindra dia misy ao zany mahita 7 mahita 5 mahita 3 ny tsy mahita mihitsy moa zany dia voantany saitsika sy nyresahantsika teo lay potentiel économique BDP dia any ambadika any ianao maheno amin'ny sehatra misy ianao ao anatin'le tontolo ny asa fanaovan-gazety ny fionana amin'ireo loharanom-baovao samy hafa ny fionana amin'ireo ray aman-dreny isan-karazany zay avy nitondra firenena tsy firenenantsika zany mba misy ny fifanakaloza-kevitra ny antso atao fanangonam-baovao fanontaniana nyreny minisitra teo alonosahana ny toekarena ny ministra teo alonosahana ny fanabeazana ny tompona ndraiky ty isantsokazy ny filohampirenena teo aloha mifanakalo hevitra amin'ny tena mamaly rehefa mba antanina manontany hoe fa ahoana dia maheno ianao ny amin'ny hoe isan'ny kiondalana izay ahafahana nanova sy nametraka drafitra hitondrana ny Madagasikara ilay fijoroany collectif des candidats teo aloha ny alohan'iny fifidianana iny sy amin'izao fotoana izao fa ireny moa ny zavanisy
de any ambadika any misy mipikelika mihitsy ny amin'ny hoe misy olona azo atao saribak'olondray de io zany tsika ny mijeriny hoe fa maninona ny firenendehibe tahaka ny États-Unis fanirira zafanatany no nametraka an'le olona nosokajinao kidaladala nosokajinao hafahafa nosokajinao nanaovana an'izao rehetrarehetra zao tamin'izany fotoana zany hoe tena fa nitondra an'le hoe l'Amérique d'abord ho averintsika amin'ny Amerika oui make America great again averintsika amin'ny Amerika indray aloha ny tanjany fa maninona zareo brésiliana nampiakatra ny Jair Bolsonaro teo amin'ny fitondrana na iza zany de hitanao hoe misy vahoaka ihany saro-piaro ao na inona endrik'ilay safidy de ilay asarotam-piaro amin'ilay fireneny hitanao taratra amina safidy samihafa tahaka le nitranga tao Argentine farany teo tena tsy mampino nge le zavatra nitranga tao Argentine na ny ataotsika aza fa nirira zafy manatany hoe ny mpanao ny famakafakana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena aza mijereny ka ny Argentine io zany de tena nametra-panontaniana mihitsy hoe fa ahoana iny ty zavatra nitrangy ty zany fa de tena ady hevitra be mihitsy Javier Milei ny anaran'ilay filova avao zany fa izy de tena mpitondra zay tsy napozina mihitsy hoe roa taona lasa tena tsisy nahalala azy fa rehefa manao propagande izy de zay tronçonneuse no entiny hoe ravako daholo ny rafitra rehetrarehetra de le tronçonneuse iny le mandeha amin'ny gazoil l'essence de velominy de ravako ny rafitra rehetrarehetra zay nampahantra ny Madagasikara nampahantra ny Argentine de ometsika ny Argentine ndray i Donald Trump ny fitaratra ny jereny zany tamin'izany fotoana zany ny Européanina moa any am'le communication de hoe le fou le président fou de l'Argentine zay ny fomba iresahany azy zany tao anatin'izay ultra conservateur le olona mandany fikitikitiana ny aina ho azy zany ny fahavelomana de any mifahaterana miainga mifahaterana hatramin'ny fahafatesana de ny eo anelanelan'ireo meurtre osy le flo argentin vaovao io zany resantsika zany satria nahoana tena misy zany firenena na ny vahoaka anatina firenena amina fotoana de tena mandray décision radicale izy am'izay iveriny faherovana ny tombotsoany ohatra ny nataon'ny Frantsa omaly ny resantsika enjana be any zany fa na ny mpanohana amin'ny flo Macron sasany aza de nisy nifidy l'émotion de rejet tao a Frantsa tena marina mieritreritra an'izany raha ohatra zany hoe tena ahoana ary zany raha jerena zany ny amin'ny hoe mety hoe discipline de parti sy ny sisa fa misy fotoana zany tena mametraka ny hoe ninninne na ilainay azy ny main d'œuvre avy any amin'ny firenena hafa na ilainay azy terre d'immigration hatramin'izay nge zany Frantsa zany tsy vao zao zany hoe misy olona mifindramonina makany ilainy zareo zany ny population en Europa population vieillissante miantitra de mila tanora mila hery misy asa tsy tiandry zareo atao fa tonga amina fotoana izy hoe radical mihitsy ny fepetra raisinety satria be de be loatra na izany azy na ilaitsika azy ireo vahiny de be de be loatra ny tombontso tokony atsika lasan'izy ireo midikan'izany tena andray fepetritsika de ao anatin'le fahasalamanyle démocratie any am'zareo moa le démocratie mety amin'io de fandavana niny loi Darmanin Gérald Darmanin ministre miaditany iny nisy endrika na ondry zareo an'izany dia nahoantsika ny tsisaitsaina raha zafy manatany mombany hoe de ahoana Madagasikara nahoantsika ny tsisaitsaina mombany hoe de ahoana ny taranakitsika malagasy de nahoantsika ny tsisaitsaina mombany hoe toy ny ahoana no tokony tena fikoanandoha raha misy zany ny fikoanandoha mila atao mampatsiaro an'le troisième chambre raha nampanantenaina tamin'izany fotaon'izany tadidiko ola kely fa de ady hevitra mihitsy tamin'izany ny amin'ny hoe rovina vao isy mpitondra asa ametraka toerana ho an'ra ray aman-dreny ara-drazana tsy ara-piarahamonina eto amin'ny firenena nisy tantaratra ihany fa nira zafy manatany tamin'ny ametrahana CFM satria izy zany toerana niverina hoe nametrahana an'ireo niverina fahendry teto amin'ny firenena mba ahafahana manapa-kevitra mijoro am'izany fa hitatsika moa tamin'iny mandavo alohan'ny fitondrana am'izao fotoana zao iny dia tapitra le mandavo fepitaonan'le CFM dia tsisy tsony ny toyany ny HCDD izay tokony afahana ami'resaka ny resaka hoe
état de droit sy ny fiarovana ny démocratie tsy fantatra tsony nantsitsiny koa ny toyany nefa takin'ny lalàna iny takin'ny lalàna zany mety hoe ny démocratie aly européanna tsy mety amitsika fa misy sehatra ahafahana miadevitra hoe inona ary ny démocratie amin'ny malagasy mety hoe mety amitsika zany zavatra any ange le hoe fifampiresahana zavatra samihafa mila lamina andaminana ny mety hoe lalàna sy ny fenitra ifampifezana eto amin'ny fiarahamonina any am'izay fiarovana ny tombontsoa an'lay vahoaka sy lay firenena zay de mangetaheta fotsiny tsika rehefa mahita fireneka fa hoe nandray décision ohatran'izao ry zareo taridy de nandray de nanova ohatran'izao de tonga amina point ohatran'izao de tsy miafiafy mihitsy ny frantsay eo amin'ny tany miaro azy tsy miafiafy mihitsy ry zareo any argentine zareo américaine miaro an'izay veriny fa tombotsoa de tena adihevitra be zany tsy misy resaka fankahalana fa iny zany fa eto amin'ny tena ny tena manao famakafakana tahaka an'izao matahotra sy miororo hoe sao de isa madika indray zany hoe zao na zao satria na Madagasikara zao misy épée de Damoclès eo tampindohany eo na andray vahiny ara ange zao Gasikara tena mbola mamadimadiky indray fa nirafo manatany hoe ahoana ny fandehana izy ty ny vaovao ihany ko satria rehefa miresaka fitsarana ianao ianikatsa de zao Rinandriamasinoro ihany ko secrétaire général ny antokotiko Madagasikara rehefa le mipetraka teo amin'ny sezavato ia tamin'ny faharoa ny volana oktobra de mivoaka ny didim-pitsarana vany roa taona sazy miantony izy zany dikan'izay roa taona sazy miantony de Jean Sursis zany Rinandriamasinoro a dia zay ny vaovao mirotsaka zay ny vaovao mirotsaka fatatsika am'izany rehefa Sursis zany e manginy e peraperaka miafina zay inona le olana zany a tam'ilay hoe zay le fanontaniana napetratsika teo hoe teo am'le sezavato ny samborana ny Rina dia iny a nitarika zavatra betsaka iny a satria moa zany de zay zany tsy malagasy no mitondra zany fa vahiny no mitondra azo adika ohatran'izay le izy zany ve tsy fantatro apetratsika amin'ny fanontaniana de ohatran'izany ve ny zava-misy eto Madagasikara zany apetraka ohatran'izay le fanontaniana ohatran'izay ve le zava-misy eto Madagasikara ve amina situation ohatran'izao satria indraindray ihany lasa saintsika hoe tena eroka be vava ve no nataonga Randriamasinoro Rina eloka be vava ve ny zavatra nitranga tahaka re zany satria toa tazana ihany tsisy fanoherina mpitandro filaminana toa tsisy fiatsika mahery de natao tsisy fidirina fandehanana namaky barazina keny mikanja ny 3 tamin'izany fotoana andrany toa tsisy fitaovam-piadina na zavatra fa teny an-tanana fa de mipetraka fotsiny teo amin'le sezavato teo akaiky lay tunel zany manahirana be le raharaha zany zay ny antomatonga ny nikanja teo hoe na itsika mitondra fanady adina raha sahirana eo anaty an'le zava-misy satria zany efa ao anatin'le vanim-potoana n'le tena tratra n'le endriky mifampirorona amin'ny lafin-javatra maro samihafa zany le firenena am'izao fotoana zao ka any am'izay zavatra rehetra tenenao heverinao fa ho normal le zavatra tenenao ho fampahatongavatsaina de manahy ianao fa de manahy ianao hoe so de zany ara ny tena olana indray amina zava-misy am'izao fotoana zao de zay le nitenentsika teo hoe mbola voatazona ve le démocratie no heverina fanontolomana tamin'ny 7 ary le démocratie ny divana mafy tamin'ndraiky amin'ny 7 mbola anoany ve sombotsombony sy mifofopofon'le démocratie tamin'ny 91 ny divany président Zafy tsaroko tsara nampidiriny dideratsiraka miteraka ny radio tsoka vao tam'izany radio feo mivahoaka tam'izany faniry radio feo mivahoaka zany teraka teo amin'ny kianjany 3 tena hafa mihitsy zany le ambiance hoe mbola kely tena fanahiry misy radio Rally Harrison Jean Victor sy Tatipianina Razafy tam'izany no nanangana azy de tsarony zany zavatra zany satria tena aira rivo baovao ohatra tena rivo baovao mihitsy zany tam'izany de tena akily izy fa ny tena tsaroko fa ny Razafy manatany ilay adevitra be tao amin'ny antenimieram-pirenena tam'izany fotoana zany tamin'ny vanim-potoana taty aoriana 94 95 nalaza be ny madaraidy tam'izany tena fa adevitra tena nahafinaritra ny adevitra tam'izany satria tena tam'izany zany ianao no mahiny hoe solombavambahoaka mifamaly solombavambahoaka tena hoe ahoana ny ohatran'izao de tena miresaka nylay zava-misy eo amin'lay firenena de tam'izany ianao miaino hoe ay tena hay ohatran'izany tena mbola kely tam'izany mbola kely fa efa nahenao n'izany débat zany tamin'ny RNM sy ny TVM de efa nanomboka ny eritreritra fiainam-pirenena ay ve ohatran'izany de isan'ny atao hoe nafinaritra moa zany ny zavanitranga ary tena tsarona mihitsy le izy taty aoriana isan'ny tsaroko nisy fotoana nanahirana ny resaka démocratia
dia ohatrany hoe nofinofo sisa le zavatra tam'zany de ny manahirana dia niaraka tamin'le régime samihafa teny ko de nanao temps de sienne ko le resaka démocratie fa am'izao fotoana zao fa nira zafy manantany zavatra tena mampanahy dia azo faritana zany am de hoe milasa manahirana be na ny fanaovantsika mpanao gazety ny asatsika ary de eo zany le fanontaniana hanao ahoana ny toyany misy vaovao ihany koa ty voaraiko fa tsy fantatra eo tsika anamarina azy hoe Christian Tabera gasikara Fenso dossier classé sans suite mbola tsy official zay aloha raha ny avy aty amiko a fa misy mpanao gazety zany mampitan'izay dia ampitaina amin'ny namana zany any ampanaovana fanadihadiana samihafa any mba hiezaka anamarina ihany an'izay raha ohatra ka mitombo zany satria fa voatsara zany raha toka izay tokoa noho izy ary irarina mba ho izay tokoa noho izy mikasika ny namana mpanao gazety fa ambarako ihany moa zany fa fampitamba avao zay dia ampitaiko eto mba hoen'ny mpanao gazety ihany ankanja marinina amin'ny fomba samihafa fa nirina zafy manatany ya maraparantsika enkaza ny fotoana moa mandefa tsika moa zany de nanokana ty fotoana tsika ty ao anatin'izay fanadihadiana ho an'ny endriky ny hoe mbola voaja ve ny démocratie eto Madagasikara ary mbola voatazona ve zany tena hoe démocratie ny tolomanjany raiky amin'ny 1970 sy ny taona 1970 raha toka izao zany ny zava-misy hiainana ara-politika ho an'ny eto Madagasikara fantanina napetratsika sy ny amin'ny hoe tena masy mandidy amin'ny tany ve le malagasy raha mihoatra ny fijoroany reo firenena hafa sy ireo vahoaka ao aminy miaro indrindra reo olombofidiny sy ireo mpitondra ao aminy miaro amin'ilay voninahitra le firenena sy le hoe ho avin'ilay firenena sy ny vahoaka ao aminy zany de nitondra n'zany adevitra zany tsika ho an'ny Madagasikara ny adevitra nyresantsika enkatra tsy adevitra mihitsy miady amin'ny vahoaka ao anatina firenena iray na miady amina firenena iray fa tena adevitra mipetraka tsara mihitsy ny aminy hoe olona sa vondron'olona sa mpitondra no miezaka tea hifahatra amin'ny Madagasikara mba ahazon'izy ireo tombony zany zay zany le zavatra apetratsika mazava ao anatin'ity adevitra ty aleo kokoa manko mieritreritra n'le hoe olona sy vondron'olona dia mandeha ny adevitra maro samihafa ny ambadika any nikaja amin'ny hoe mba aleo hipetraka amin'ny fahalalana sy ny fahaleovatena n'le fireneny mba aleo mba tena ho masy mandidy amin'ny tany le vahoaka ato anatiny ary mba tena hisy vidiny ra tsy ny ainina fony reo razambe an'ilay malagasy tany aloha tany amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'le fiandrianana fahafahana fahaleovatena pirenena zany zay ngeny resahantsika anaton'tony adevitra zany fa tsy fahakalana ho isika so de misy mieritreritra anay hoe anareo zany tohatra n'izao nazafady tompoko tsy niresaka firenena zay na miresaka vahoaka fa miresaka zay mety olona na vondron'olona na mety mpitondra zay mety hanana tombontsoa amin'ny tsy fahafahan'le malagasy mivoatra sy manana an'izay fiandrianan'izay de manao zay tiany ataony reny olona reny ka rehefa tsy afaka mihetsika inge ohatran'le hoe enao mitondra akola apedino sanatrindresaka enikatsa rehefa etony eto ambany elika le akola tsy afa-mihetsika ao mba te hitsotra izy zany zava-misy ohatran'ny ohatran'izay ohatra zay ny raisitsika fa ohatra eny amin'ny fiarahamonina moa zay resantsika zay fa ny tena manahirana ao anatin'izao raharaha zao enkanja de zao le olona mahafantatra ny zavatra manjo sy ny zavatra iainana fa tsy tafahetsika izy tsy tafateny zay zany tena olana anatin'izao raharaha zao de tsika moa zany raha mitondra n'le fanadihadiana mitondra n'le vaovao sy ny zavatra rehetra zay zarainy eto amin'ny fandarina zany de ahatonga ny olona ahafantatra sy ahatsapa ny tokony ataony any amin'ny fiarahamonina misy azy inona moa zany sotra fotsiny de ny amina hoe raha ohatra ny olona iray ka mba manina fahafahana ihany tahaka ny ataon'ny firenena samihafa ny vahoaka ao anatin'ny firenena samihafa afaka mijoro ao anatin'izay hoe ity ny any mba tena aporo na zavatra anjara biriky hoetiko dia zava-dehibe zany ho an'ny tanindrazana tsy mitady zavatra hafa zany eo anatin'izany hoe nde ny olona ray makeny amin'ny trezimena nde ny olona ray milahatra makeny ery amin'ny lapana sala am'izany tsy ohatran'izany ny atao hoe endriky ny tolona vao mahomby tsy ohatran'izany fa ny endriky ny tolona de miainga avy amin'ny zava-misy ainana eo anivon'ny fiarahamonina ka ahafahanao miteny ahafahanao mijoro hamerenanao lohany hamerenana amin'ny asin'le firenena zay le miverina andoha rano tsika asa moa José zay fa misy mpitary akama mahafinaritra zay José
fiverenana andoharana ka rehefa hainao zany manomboka am'le fiarovanao ny kolotsainanao fiarovanao pray tanindrazana aminao fiarovanao ny teninao fiarovanao ny fombanao de fa zava-dehibe zany reny no mitambatambatra no ahafahana rehefa avy eo mahazo fandresena satria zay zany le hoe erikerika mahatondratrano araka ny fomba fitenin'ny malagasy enikajarakodromanatso ie ka anjara briky izy ty ho an'ny firenena sy ny taranaka fa ny raharaha samihafa izay misongadana am'izao fotoana zao moa dia tsy mamela antsika tsy resaka ny zavamisy a sy hitondra ny fanadiadiana tahaka an'izany satatra mbavarano ihany zay resaka atao hoe tanindrazana sy fitiava-tanindrazana izay anjara didy amin'ny mampanao gazety mihitsy ny miresaka izay rehetra taridalana afaka apetraka zany istomana ny adevitra any amin'izay maso ny vahoaka malagasy maso ny malagasy tompo tanindrazana tena anjara didy zany ary everina mihitsy fa didy masina ilombiando ho an'ny mpanao gazety ho atsika velona vanim-potoana akehitriny zany ahafahan'ny taranaka ny orina any mahatsiaro hoe ny ady sy ny tolona ho amin'izay atao hoe tena fametrahana ny vahoaka malagasy ho amin'ny toerana izay tompona ndraikitra manoloana ny firenena zay zany isika zany dia ifampizarana zany fanadiadiana zany fa raha nanay aloha ny angaredona satria romin'ny folora sasany zao ny andro vahintsika moa tamin'nyty androany ity tompoko lasy tompoko vavy fa tsy tonga ny vahintsika nyverina ireo nynivony diaspora raha ny fampitamba avao avy amin'ny ampandrindra ny eo anivony collectivité candidat fa hoe ivahiny atao anatin'ny fandarana fa dia zokony amin'ny manarake namany amin'ny hoavy zany rehetra izany fa ity ampamaranana dia tsy hainy tsy hisaotra antsika rehetra makasitraka foana amin'ny fanarahanareo ny fandaharana misaotra amin'ny fankaherezana makasitraka amin'ny fanamariana na izay mety hotsikera ihany ko izay entitsika misaotra amin'ny fanomezam-baovao fa dia firenena iaraha manana moa izy ty ary tsy ajanontsika fotsiny eo amin'ny filazana sy fitanisany no hoe toy izao madagasikara sy tahaka izao fa tsy maintsy fetitsika any amin'izay atao hoe sahanady hevitra malalaka kokoa mahafaobe kokoa zay ny resaka eto amin'ity firenetsika ity satria samby tompony madagasikara daholo makasitraka atsika rehetra niaraka tamin'ny haitra amin'ny farany tato anatin'ny fandaharana manome fotoana ho atsika ho amin'ny raha mpitsondray amin'ny orona mahazatra veloma do